Tokolasy tokovavy anterina ny araba mba ampirarintso aminareo izay manaraka ny fandarana to amin'ny MBS ny Radio Mada zany ao anatin'ny miara-manonja fandarana izay efa fatatsika menakavy ary iondanatsika menakavy satria dia miresaka ny raharaham-pirenentsika eto Madagasikara, raharaham-pirenen'ny Malagasy, raharaham-pirenen'ny Malagasy fa tsy raharaham-bazaha fa rarahany Malagasy no resahana eto ka dia anterina ny arabo mba ampirarintso zany ho antsika mianakavy na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina tsy misy anavahana fa de sika samitsika ihany io raha-rahantsika tia samy sary-piaro amin'izany Madagasikara zany isika mianakavy ka dia ifanjo eto sika ao anatin'ny ora roa sasany anarahanao ny miara-manonja izany ny faniriana dia niarahana zany hatramin'ny farany ka tsy ho fotoana verimaina ny fanarahanao an'izany fandaran'izany fa ahafahanao mivoy izay tokony ho azo mahafantatra izay tokony ho fantatra ary mampivelatra ihany koa ny fomba fijery sy ny fomba famakafakana ny raharaham-pirenena ary mba hoe hitatra ny fahitana zany ny raharaham-pirenena amin'izay ianao zany tena hoe manakarena hevitra, manakarena resaka famakafakana fa tsy hoe andeha fotsiny amin'izao andeha ho doton'ny olona na anaovan'ny olona dotandroka fotsiny dia manaiky fahatany na hoe tonga dia misy mitrerona dia mamitsaka fa mila mahafantatra tsara ary mijoro amin'ny maizy azy. Soratsika ny teknisianina marobe zany miara-misalahy amin'ny lafin'ny teknika tsy azo adonona mihitsy zay io ny eto amin'ny foibe eto amin'ny MBS zany ny ao amin'ny Radio Mada ny teknisianina miparitaka manerana ny Madagasikara tsy azo adonona na teknisianina lahy na teknisianina vavy miara-misalahy zany ka dia isaorantsika izy ireny fa ny zava-dehibe dia isaorantsika ihany koa ilay nahary izay raha ny tokony tenenina voalohany satria izy no ahafahantsika miresaka sy mitafa amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany amin'itony fandarana itony ka dia velona tra-pamonjena indray zany isika menakavy ka dia isaorana an'izany nahary izany ary ianao zay manaraka amin'ny fandarana anao tolorana fisaorana tafitafo ety ampiandohana satria raha tsy anaraka moa ianao lasa resaka ny anefitra fotsiny ty resaka ty fa ilay finiavanao manaraka mihitsy ny tena isaorana be dehibe. Inona moa ny katsahana dia ny tombontsoa antsika menakavy tsy tombontsoa an'olombitsy, tsy tombontsoa an'olon-tokana fa tombontsoa ny Malagasy tsy misy anavahana satria izay no mampitambatra antsika menakavy Malagasy raharaha Malagasy ty fa tsy raharahany tsy Malagasy. Fifidianana filoham-pirenena ny Madagasikara ty fa tsy fifidianana filoham-pirenena ny firenena hafa tahaka ny tsy tsabatsabahantsika amin'ny fifidianana filoham-pirenena any amin'ny firenen-kafa any alao ny an'ny olona ny olona fa ny an'ny Malagasy dia raharahany Malagasy zany tena goavana be zany resaka zany ary misy tena hoe isaintsainana tsara mihitsy Madagasikara ho an'ny Malagasy, Malagasy ho an'ny Madagasikara ary mbola mitombony zany hatramin'ny izao zany ka ahoana ny fandehan'ny fandarantsika toy ny mahazatra foana io zany dia mandeha ny famakafakana maro lafy ny miainga amin'ny zavatra misy ihany koa ary ny fitondrana fanazavana amin'ny lafin-javatra izay tsy maintsy hitondrana fanazavana. Ny tsy mety mantsy dia ny hoe tsy mahafantatra afa-tsy ny ilany fotsiny na hoe tsy mahafantatra afa-tsy zay terena ho arahana ka tsy zany no atao hoe firenena mandala ny demokrasia. Ny firenena mandala ny demokrasia raha mbola hitonina hoe Madagasikara firenena demokraty sy republikanina dia tsy maintsy manaja ny foto-kevitra ijoroan'ny tsirairay fa ny tsy mety ihany koa dia hoe marivo salosana zany tsy mety zany tsy mahalasa lavitra mihitsy hoe marivo salosana zay fa rehefa manana ny foto-kevitra ao anao zany dia mijoro amin'iny tsy mivadibadika
tsy tratrany hoe herinherin'ny vola na hoe ny raha matahory etsery ary le foto-kevitra dia foto-kevitra mazava tsara hoentina hampandrosoana ny firenena. Fa ao anatin'izany ihany koa ny fanajana ny lalàna zay averimberina foana satria fandarana ohatrany tony ihany koa ny fanabeazana satria resaka inao manjery, resaka gazety sensisa. Matetika ny mpanao gazety no tratran'ny tsikera mamaivay, tratran'ny kanota mavesatra hoe nareo mpanao gazety zao mpanao politika koa tratran'izany. Fa io zany rehefa samy manaja ny asany dia zay fanajana ny asa zay no mifameno mitondra mankany amin'ny fampandrosoana, tsy misy fisavoritahana mihitsy ao anatin'izay ary ny samy voafehan'ny lalàna daholo ny tsirairay avy na lalàna inona eo na lalàna inona na lalàna inona na lalàna inona dia hitoviana izay samy eo ambanin'izay daholo. Fa raha vao misy ao miala amin'izay resaka lalàn'izay miteny hoe za manana stratégie manokana amin'ny fiatrehana ny raharaham-pirenena, za manana fahaizana manokana ka tsy manaraka an'io lalàna io fa io lalàna io ataoko amin'izay amboamboariko amin'izay mampety sy mankany amin'ny tombotsoako dia tsy enti mihitsy io na miaingany amin'ny fiainan-tokantrano ara dia efa tsy mety zay. Zay ny olana raha ny raharaha eto Madagasikara zany raha somary hiverenana mihitsy satria izao mantsy ny resaka any an-dafy ihany amin'izao fotoana izao eo amin'ny sehatra resam-pirenena. Fa inona ihany zao Madagasikara zao? Fa inona ihany zao zavatra kitabataba ao Madagasikara zao? Fa inona no mitranga? Dia hatramina sekretera jeneraly ny firenena mikambana ny teny hoe mandany ianao nandefa iraka izy sekretera jeneraly ny firenena mikambana dia gitaresy naniraka zany iraka manokana hoe mandehana mankany Madagasikara mijanona any ianao mandritra ny 7 andro lava be zany lava be zany mandritra ny herinandro zany mijanona any Madagasikara jereo hatreto aloha tsy dia hoe misy hoe resaka hoe ahoana fa mbola hoe inona ny zavatra mitranga satria Madagasikara zany ao anatin'le sehatra Madagasikara ao anatin'le sehatra zany dia ao anatin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena iny aloha zany mazava. Fa na inona atao hoe satria ny iraisam-pirenena zany mila mahafantatra tsara izy mba tsy hoe ho tompotramo iny hoe satria ahoana Madagasikara ao anatin'ny firenena ao anatin'izay sehatra iraisam-pirenena zay ao anatin'ny firenena mikambana mbola tsy afaka miala amin'izany. Fa Madagasikara manana souveraineté, manana ny maizazy ohatra ny firenena tsirairay. Ka le raharaha zany amin'ny izay fotoan'izay eo ny firenena mikambana manao ny andraikiny izy, eo ny fiangonana manao ny andraikiny izy, ny FFKM manao ny andraikiny izy amin'ny maray aman-dreny azy tsy afaka hitaza-potsiny. Misy ny fikambanam-pivavahana maro eto amin'ny firenena tsy te hiditra amin'io, tsy azo terena izy fa ny azo mitory-teny eny amin'ny pilipitra sy ny zay ataony ihany no ataony tsy azo terena izy amin'izay. Fa ny FFKM rehefa mahita hoe misy tsy milamina eto amin'ny firenena tandondomondoza ny firenena ny FFKM dia mijoro izy amin'izay andraikitra sahaza azy amin'ny maharay aman-dreny azy. Dia ajaina mampiantso izy zao ireo kandida 170 kolektifa ny kandida dia mampiantso dia tonga ireo kandida zany fanajana ray aman-dreny. Raha miady ny ankizy ao an-trano ka raha misy ray aman-dreny eo ny tsy manana ray aman-dreny rehefa tsy fidiny ohatranay zao tsy manana ray aman-dreny tsony ny reny niteraka maty tamin'ny 2008 ny ray niteraka vao maty voaingana tsy manana ray aman-dreny tsony dia misy fahabangana lehibe zay ny tena zany lasa ray aman-dreny tsy fidiny misolo vaikany akalina lasa manao ny andraikitra ny ray aman-dreny. Fa rehefa nanana ray aman-dreny dia tombony lehibe mihitsy eo amin'ny fiainana io. Ka ny ray aman-dreny dia manao ny fandaminana sy heveriny fa
hoe tokony atao zany andraikitra izay raisiny ao amin'izay raharaha-pirenena zay tsy afaka ny hijery fotsiny. Misy mansa miteny eto zany tsy hoe misolo vaika hoe manao avocat ny FFKM ka hoe miaro ny FFKM fa resaka mahitsy no atao eto. Ny FFKM dia tsy afaka hijery fotsiny amin'ny maray aman-dreny azy. Ny efa loza, efa miaina mantsy zao tsika n'le krizy. Ny fitondram-panjakana amin'ny teny tsisy krizy zany eto, misy krizy eto. Tsy misy krizy veto dia andefa olona tiny ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana tompoko. Tsy misy krizy hoe eto Madagasikara dia miteny ny eo anivon'ny ray aman-dreny-piangonana. Tsy misy krizy hoe eto Madagasikara dia hiteny ny eo anivon'ny société civile na ny firaisamonim-pirenena zay manana anjara toerana lehibe tsy azo ambaniana tsy azo amaivanina eto amin'ity firenena ity. Tsy misy krizy hoe eto amin'ny firenena dia hitabataba any amin'ny radio ny olona. Ohatra eo amin'ny Allo MBS eo, eno kely ny tenen'ny olona ao. Tsy misy krizy veto dia mitotongana tahaka an'izao ny fari-piainan'ny malagasy. Jereo zao ty vidim-bary. Jereo ty vidim-bary. 700 ny kapoaka, 700 ariary ny kapoaka. Aty amin'ny mpanjifa. Fa ny any amin'ny mpamboly vao mainka amin'ny fafankihoany. Satria le izy zany misy manararaotra tsy voafehan'ny mpitondra intsony ilay raharaha. Ka raha hoe raha hiditra amin'ny fifidianana dia hoe lasa misy krizy aty alohan'ny fifidianana sinsisa dia naveritsika teo. Tsy afaka jerena fotsiny ilay izy eo mbola jerentsika mantsy hoe inona tsara moa no tena fototry ity raharaha ity ka mahatonga an'izao zavatra misavoritaka izao. Tena hoe misavoritaka. Ny filazan'ny FFKM azy moa dia hoe mifanasa vangy. Ka lasa mandeha le fanasana vangy, misy antony nahatonga an'iny. Misy antony nahatonga an'iny. Ny antony nahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra izao tompoko dia hitsorina eto fa tsy avy amin'ny vahoaka malagasy. Tsy avy amin'ilay vahoaka malagasy ilay mivoaka ny trano amin'ny 9 maraina dia miditra ny trano amin'ny 7 alina mitady izay harapaka, mitady vola, tsy avy amin'izany olom-pirenena malagasy zany no mahatonga an'izao fisavoritahana izao. Fa vokatry ny finiavana tsy hanaraka ny lalàna dia izao ny vokany. Ary androm-panjakana tokony hanaja amin'ny atsipriany izany lalàna izany dia tsy izay no ataony fa ny ataony dia mitady ny fomba ampiarana ny stratégiany. Satria hoe stratégie, Iano Rajoelina zao no teny hoe zahako anie stratégie. Fa iny tenin'iny dia manazava zavatra misy finosiny iny. Manazavatra be dia be, manazavazavatra be dia be iny amin'izay ataony. Sy ny ekipany ihany, anazy izay. Fa izy no teny za stratégie. Zao ve zany zao zavatra zao iaina amin'ny firenena zao zany zao ve tafiditra ao anatin'ilay stratégie ny Iano Rajoelina. Tsy nisy tamin'ireo kandida rehetrarehetra zao ny teny an'izany hoe za manana stratégie manokana. Stratégie. Rehefa jerenao zany ao anatin'ilay stratégie ve zany ny tsy fanekeny ny filohan'ny aterimieran-doha andray ny andraikiny ao anatin'ilay stratégie ny tenen'ny Iano Rajoelina ve zay fanontaniana zany fa tsika mitazana le FAIT no jerentsika hoe lasa ametrahan'ny olona fanontaniana ny fanapahan-kevitra ataony ACC raha ny tokony izy anefa tsy tokony misy fanontaniana apetraka amin'izay fanapahan-kevitry ny ACC zay amin'izay fanapahan-kevitry ny avoakany ihany. Fa matoa ny olona manontany fa ahoana ity, matoa ireo kandida 170 miteny hoe zay tsy mahatokony ACC intsony. Dia misy antony zay. Misy antony. Zay mahatonga an'io. Dia anisan'ny antony hoe ahoana misy vazaha frantsay no hifaninana amin'ilay satria fifaninana ao ny fifidianana. Dia ekenareo eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Zay tsy manaiky an'izany. Ozy retsy, ozy le kandida 170 zany. Zay tsy afaka ilahatra amina tsy teratany malagasy fa frantsay manana karapanondro frantsay ny lalàna malagasy raha teo efa mazava tsara. Ary ny any Frantsa efa manizingizana hoe frantsay ohatranay io. Dia ahoana moa zany? Dia zany no mahatonga an'io fisavoritana. Inona moa ny idiran'ny voaka malagasy amin'izany
fototry ny olana zany. Inona ny idirany, tsy misy idirany voaka malagasy fa lasa hoe coup d'état institutionnel no nisy zany eto Madagasikara. De le vahoaka amin'izay fotoana izay, vahoaka mihitsy ny tenena eto. Sasa-matsy miteny tsy tokony teniteneny zany vahoaka, vahoaka malagasy satria samy mizaka mivokany io daholy. De rehefa le fanadiadiana de zao ny zavatra hita sy tsapa hoe misy ao zany matahotra, misy ao matahotra ny tena fitsaram-bahoaka marina amin'ny alalan'ny fifidianana. Matahotra ny tena ivoahany zay hoe fitsaram-bahoaka marina izay de avilivily daholo ty resaky ty. Zao hoe karaha-pifidianana hoe fa mizara any. Fa misaviritaka ane le karaha-pifidianana ary diso daholo ny akamarony. Eninivon'ny fokotany rehetrarehetra eny. Ny sasany manana karaha-pifidianana anankitelo, tsy laingy zany fa navoaka teto. Olona anankiray manana karaha-pifidianana anankitelo. Fa numéro tsisy mitovy. Olona anankiray manana karaha-pifidianana anankiroa, fa amin'le karaha-pifidianana anankiray izy any amin'ny fokotany hafa no mifidy. Amin'le karaha-pifidianana anankiray izy any amin'ny fokotany hafa no voasoratra anarana. Inona zany? Inona indray no fanadiova-tena ataon'ny seni amin'izany na avoaka teto? Satria ny seni zany moa mikarakara ny lafin'ny teknika. De ho forsena ve zany io zavatra io? Aty alohan'ny fifidianana antsika amin'izao fotoana zao ary ty ka Madagasikara ty ka spesial ty Afrika. Tsy mbola nisy ohatran'ity tamin'ny tontolo-pifidianana président repoblika taty Afrika tamin'ny ankapobeny. Fa ty Madagasikara no misy an'izany. Misy an'io zavatra io. Ny any Afrika any zany rehefa raikitra ny gidragidra hoe poste électorale foana zany hoe aorianan'ny daty fandatsaham-bato no misy ny gidragidra raha vao tontolo-pifidianana. Fa gaga ny any ivelany any amin'izao fotoana izao. Satria maninona? Nisy zavatra mipotra tapoka izay tsy napozina. Hoe ay zany ty Madagasikara ty nandritra ny 5 taona dia frantsay no nitondra anazy. Olona manana kara-panondro frantsay ary araka ny lalàna artikla 42 amin'ny code de nationalité malagasy de hoe efa nanary ny maha-malagasy azy. Zay no mipotra. Fa hatramin'izay ne tsisy resaka an'izany satria tsisy nahalala. Fa tonga de taitra be daholo ny olona hoe maninona tsara ka Andry Rajoelina ne frantsay efa hatramin'ny 2014 izy no nahazo ny maha-frantsay azy zany de fa tsy azoazo amin'ny fahatany iny hoe memena fotsiny hoe mena Emmanuel Valls sy Bernard Cazeneuve fotsiny amin'izao. Fa mbola nisy fanadiadiana de misy fanekena. Hoe za de manaiky fa zao. Matoa ianao mahazo an'izay nationalité zay zany, naturalisation sy filaza azy ihany de tsy maintsy manaiky ianao antsoratra. Ary mbola misy fanadiadiana isan-karazany de avy eo anao zany mameno dossier. De mandoa inona timbre fiscal saotra zany. Manatanteraka an'izay fepetra zay. Zay vao omenanao lay nationalité resaka frantsay zany satria anao nangataka efa feno taona de rehefa nangataka ianao efa feno taona dia arina ilay tao baibay ilay nationalité anao teo aloha satria mbola misy fanadiadiana zay mba tsy isiany resaka hoe misandoka sy ny hoe fitaka. De zay no fandehany frantsay zany izy ary izy moa efa nanaiky ny Andry Rajoelina efa nanaiky izy teny avoloha hoe taratasy 20 cm. Fa ino izy tsy afaka anafoana ny fitiavan-tanindrazana zay miboiboika ato anatiko ato de nitehaka daholo le mpitehaka. Ty ve no problema? Tsy le amin'ny 20 cm azy na 2 cm na 4 cm ho an'ny mpitehaka tokony ho fantatr'ireo le mitehaka atao iavoloha zany. Fa ny fatotra izay raiketiny ny 20 cm iny no zava-dehibe. Satria le olona zany voafatotra ilay votoatiny. Tsy le 20 cm no midika inona tompoko. Aloha mba alefa kely lavidavitra an'izay tsika. Fa le votoatiny
Inona ny voasoratra ao anatin'ilay 8 santimetatra ary inona ny amatoran'lay voasoratra ao anatin'ilay taratasy 8 santimetatra an'lay olona. Zay no izy zay. Satria ilay olona voafatotry ny lalàna frantsay, voafatotry ny lalam-panorenana frantsay. Ilay olona manana kara-panondro frantsay. Dia lasa hifaninana aty amin'ny fifidianana président république eto Madagasikara. Zay nena no isan'ny olana lehibe amin'io e. Zay nena tonga an'ireo kandida 12 ireo hitambatra hoe tena tsy zay tsy lahatra amin'izany. Raha malagasy ity dia alao malagasy no hiatrika ny rarahany. Raha misy ny olana tsy mivoaboaka fahatany eny hoe malgaso malgasy. Tsy mivoaboaka fahatany efa nisy krisy teto dia efa niresahana tany ivelany tany zany hoe fampiresanareo, fampandiniana reo. Zay na tonga niresaka reo ndao aloha ifampidinika atatabatra boribory, andao iona efa firy taona niresahana an'izany teto. Ninona na teny frantsay ilazana azy na inona fa le hoe fionana aloha no zava-dehibe. Inona fa tsy miverina indray zao zay amin'izao fotoana zao satria amakrisy. Ny FFKM moa zany miteny hoe dia mbola mitoy ny fampiresahana. Zay ny tenen'ny FFKM. Alao malagasy amany olan'ny malagasy. Ny international nefa manaiky an'izany e. Fangavo hoe io iraka nalefan'ny Antonio Guterres secrétaire général firenena mikambana ty Madagasikara ihany no hoe mivoy an'izany. Fa reo solontenan'ny fikambanana resam-pirenena eto Madagasikara reo efa impiry miteny hoe fampiresanareo. Union européenne, ninona, Banque mondiale moa zany sy ny FMI any sehatra ny hoe resaka arabola sy ny ohatran'izany. Fa ny fianakaviam-be resam-pirenena dia fampiresanareo fanarahan-tsarinareo. Ny dikan'izay hoe fampiresanareo zay dia alao zany ny samy malagasy no ifampiteny eto. No hiteny ny zavatra tsy mety amin'ny fireneny. Ny avy any ivelany amin'ny ankapobeny izy hoe mitsapaka ve sa tsy mitsapaka. Efa fomba fiasa io. Tsika ao anatina rafitra. Ohatra hoe ny rafitra isaparitra. Dia misy zany hoe CEDEAO. Io zao misy gidragidra any Gabon dia CEDEAO ndraikitra an'izany. Iny le rafitra isaparitra iny. Ny antsika SADC dia ao anatiny tsika aloha tsy afaka miala amin'izay. Fa lasa faux débat raha vao hoe tonga dia andoraka hanao kompisoroka dia tsisy rarahina an'izany diso be zay. Tsika ao anatin'ny SADC. Dia iny SADC iny miakatra dia ao anivon'ny vondrona afrikanina. Dia iny vondrona afrikanina iny miakatra dia any amin'ny firenena mikambana. Dia ohatr'izany ihany koa any amin'ny kontinanta hafa raha misy problema any Azia any. Dia misy rafitra isaparitra ihany koa aloha amin'ilay misy an'ilay firenena. Dia avy eo miakatra makao amin'ny vondromen'ny tany aziatika. Dia avy eo miakatra any amin'ny firenena mikambana. Zay le rafitra. Fa ny tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy, eo ny rafitra resam-pirenena misy any Madagasikara. Fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe ny malagasy no miezaka mamaha an'ilay olana. Ny malagasy no miteny hoe ianona tsy manaraka ny lalàna. Dia ahoana zany ny fanaovana ny ahafahana mivoaka amin'izay krizy izay. Satria nisy nandika lalàna tao. Atao inona ary moa zany le lalàna? Le raha ngale iraka ingay Antonio Guterres iraka secrétaire général amin'ny firenena mikambana iny ane sao dia averitsika hoe tsy manan-katao manan-katao izy fa baiko ny rana dia tonga aty hoe zao mission anao mialany io dia efa hoe zao mission anao any. Ary ny zavatra nitranga teto Madagasikara amin'ity korotam-pifidianana ity satria izay mihitsy no mahalaza azy mikorotana le fifidianana efa fantatry ny any. Dia ndana aloha jereo mila information itsika amin'ny hoe vondrony resam-pirenena antsika. Dia zay no atokavan'le rangahy eto. Inony zany dia enony daholo ity rehetrarehetra ity. Fa ho antsika malagasy manoloana an'izany, zay no andraikitry ny resam-pirenena. Fa itsika no kaiky vilany feno arina, itsika ny tompony. Isika malagasy
midika an'izany tompoko aza miandry vazana aza miandry vahiny andamina satria rehefa tonga ny vahiny de tsika ihany ny menomenona eto fa mandeha aloha le hoe malgasy malgasy zay io ataon'ny FFKM io ny sasa moa tsy mahazaka le ataon'ny FFKM fa lazany hoe momba ny candidat numéro 5 président Marc Ravalomanana mihitsy moa no kian'ny sasany zany any amin'le mpanohana ny Rajoelina no miteneny reny hoe tena manohana ny candidat ny FFKM zao zay atao tsy diso be zany jereo tsara ilay izy jereo tsara fa ny zavatra tsotra izy raha ohatra hoe narahana amin'ny Tsipriany ny lalàna na lalam-pandrenana io na code de nationalité tsy tonga amin'izao le firenena aroka azava averina indrem-pandeha indray fa tany amin'ny taona 8 dia efa fantatra hoe izy fifidianana président de république amin'ny 13 misy fifidianana président de république 13 dia apio 5 indray zay raha tsy hoe miova ny lalam-pandrenana angaha ka atao tsy atao 5 taona fa atao 4 taona na tsy atao 5 taona fa averina ny 7 taona ohatrany tamin'ny andro deuxième république sa ho atao 10 taona amin'ny mandat ray zavatra hafa zay misy référendum amin'izay fotoan'izay fa raha mbola io lalam-pandrenana io aloha dia efa fantatra hoe 2018 fifidianana 2023 zany fifidianana manaraka efa fantatra zany noho izany efa samy malala daholy hoe raha ilatsaka eto zany mbola tsisy resaka hoe vazaha Rajoelina sa tsy vazaha fa raha vao resaka hafa mihitsy mantsy le hoe vazaha tsy tokony ilatsaka mihitsy izy zany raha resaka hoe vazaha zay fa afaka milatsaka izy raha ifaninana amin'ny candidat président de république any France fa raha raisina amin'izay zany dia hoe 2023 misy ny fifidianana raha ilatsaka le filoham-pirenena aperinasa dia ny filohan'ny Temerandolona no maka ny toerany vonjimaika ka nanino ny Rivo Rakotovona vita tsara ny anjarany tamin'ny fotoan'androny izy ny filohan'ny Sénat ka manino ny Razafimahefa no tsy hanao tapika eo nefa izy ny teny iray volana melo andro vitsivitsy hoe zany eo zany eo amin'ny toerana io hatramina mpanao gazety tany an-dafy dia tapitapika eo indray sy dia hoe zasy ianao no ny antony manokana dia iny le ACC fa nanaikiko hoe zay zany le fataon'ny gouvernemanta zany dia ozy ny olona hoe misy zavatra ao tsy atokisany zany ACC zany ozy reto le collectif ny candidat narahana fotsiny tsy afaka hiala bala mihitsy zany ao anatin'izay rehetrarehetra na ny ACC na ny filohan'ny Temerandolona hoe tsy malala an'izany zay tamin'ny 2018 dia efa fantatra hoe 2023 misy fifidianana dia efa fantatra daholo zany ny zavatra mitranga hoe raha tsy eo amin'ny toerana ity dia tiany eo raha tsy eo ty dia zao ny eo araka ny lalam-pandrenana ary ilay fanadiovan-tena nataony ny filohan'ny Temerandolona dia tsy maharesy lahatra mihitsy no ny antony manokana dia ozy ny filohan'ny ACC hoe ka inona ary no ataonay eko antony manokana zay ve afaka anery azy raha pirenena ny ety dia zao mivokany raha pirenena ity fa na hivaky na tsy hivaky na hibaradaka na tsy hibaradaka ny filohan'ny Temerandolona dia nisy zavatra atao zay ny fahitanay vahoaka malagasy azy fa izy tsy miteny zao izy tsy mety miala fa mbola filohan'ny Temerandolona inona ary zany mila fantatry ny any amin'ny firenena kambana zany hoe zany ny fahaizana ny aty Madagasikara rehefa milivily zavatra hafa mihitsy le Madagasikara ary zay ny tsy hitovizantsika amin'ny Afrikana ny Afrikana tonga dia manana ny zay eritreriny izy le mahitsisy ohatran'izany fa amin'ny Malagasy mahita zavatra iodikodonana foana hoe tiany lalàna dia hainy foana miala amin'iny zay le Malagasy zay tsy hain'ny Afrikana zany fa le toe-tsaintsika Malagasy zany tena hafa mihitsy rehefa hoe tia no tombontsoako dia hay foana ny miala amin'ilay lalàna mba ho amin'ilay fikatsahana n'ilay tombontsoa manokana ka tsy mety zany any amin'ny firenena raha hoentina mpanjaka ohatra ny any Maroka ny azy moa zany tsy hoe fanjakana fa royaume
tena hoe any amin'ny mpanjaka no mivangogo ny fahefana rehetrarehetra, misy fampandrosoana, tsy tendakanina eo amin'ny rarahan'ny firenena. Fa raha ohatra izy voky be, be atoka be, botrabotra be, ny mpanjakan'ny Maroka, dia ny vahoaka marakanina ihany koa miaina tsara. Zao ny kanina fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika ho amin'ny ekipam-pirenena amin'ny baolina kitra amin'ny taona 2024 atao an'ny Maroka. Fa maninona no atao any? Atokisan'ny olona, tsy mba haihahenoana zavatra kitotohatra ny eto Madagasikara. Ny eto Madagasikara zay desilna faty olona ary ananina vita fotsiny ihany. Eto Madagasikara faty olona nisy nazeran'ny lakambe tany amin'ny fahatry kapesiny iny tadiditsika tsara efa 80 maty mahery. Vita tsisy fisaona pirenena, tsisy inona. Inona koa zany? Inona zany? Zany aniny efa zavatra nitranga. Zany ve dia manome asina n'ilay antsoina hoe firenena malagasy? Ay moa zany le numéro 1 tsy malagasy fa frantsay. Le hoe vazara moa mbola fitenenina kapobeny zany. Vazaha mantsy amintsika rehefa hoe vahiny dia ataontsika vazaha. Amin'izao, taloha tamin'ny fanjanahantany hoe vazaha dia hoe vazaha mena sofina dia matahotra daholo ny ankizy kely. Misy pakafo nisy an'izany taloha. Dia matahotra. Fa amin'izao tsy izany intsony. Fa ny antsika moa zany ny vazaha dia kapoka iray, misy ny vazaha mainty, ny vazaha fotsy, ny vazaha mavo, vazaha inona, fa rehefa hoe hafa firenena dia ataontsika hoe vazaha, fa ity tsy ataontsika an'izay fa tena hoe frantsay, satria ny mpitondra fanjakana fahefana maefa fahefana mpanantanteraka tamin'ny Frantsa no nanome an'ilay hoe eny ara fa dia miditra ato anatin'ny fianakaviam-ben'ny frantsay zany ny Iandrajoelina. Zay le izy zay. Dia zany no mahatonga an'ity fisavoritahana eto amin'ny firenena ity. Ho an'ny CENI indray tsy afaka miala bala ihany koa ny CENI izay milaza hoe indépendant nefa minitsy miteny manoloana ny fitongolanana sy ny fanampiretana ataon'ny amin'ny endriny isan-karazany, ataon'ny tompo-pahefana eo amin'ny mpanantanteraka, ataon'ny fitondrana zany. Tsy miteny ny CENI. Ahoana rehefa ny mpanohana ny fitondrana no manao hoe no famirim-bahoaka dia mandeha zoli tsisy hoe ahoana tsisy resaka dia hoe zao fa rehefa ny aty amin'ny mpanohatra dia efa nisy namandrika io hoe zao io hoe ohatran'ny rasa raharahan'ny ankizy, ohatran'ny hoe omeko tsy omeko. Tonga amin'le kilalaon'ny ankizy taloha hoe avy mangataka izy mangataka anao dia omeko tsy omeko. Tsy fantatra tsony izy nefa tany misy lalàna, tsy zazakely akory ireo kandida raika ambin'ny folo ireo fa olona manamaizy azy daholo dia tsy hafantatra ny tokony ataony ve? Fa taratasy any amin'ny anona nalefa an'le tafita any amin'ny Facebook any dia i moa ny hitan'ny mpanao gazety rehetrarehetra dia hoe tsy mitombony zany fa zao. Samy malagasy eto amin'ity firenena ity zany. Dia hoe ireo le kandida raika ambin'ny folo ve zany tsy anara-dalàna? Fa iza ny tsy manara-dalàna eto? Iza ny fototra mahatonga an'izao olana izao izay tsy tokony olana? Ary ty resaka hoe kifitapitaka sy laingy ity tena aoka mihitsy janony ity, fa tena tsy mety. Hoy tsika teo hoe somary averintsika kely mba azahoantsika azy tsara. Tany amin'ny 2024 no nisy fifidianana président république farany. Mbola tsy fantatra zany hoe frantsay Rajoelina tamin'izany, izy ka efa tamin'ny 2014 no lasa frantsay. Fa ndeha aloha zany ataontsika hoe arahana le calendrier, le fandaharam-potoana, lay almanaka hoy isika teny malagasy, le fotoana zany dia hoe 13 ny fifidianana manaraka. Dia tao anelan'elan'izay misy ny resaka hoe araky ny lalàna ihany dia hoe mila manao refonty, famerenana tanteraka mihitsy hatramin'ny voalohany ny fanosana ny mpifidy. Mazava tsara zay
refonte total. Tsy le filazana n'le refonte total atao mipopoka be amin'ny télé sy ny radio sy ny gazety no inona, fa lay fanatanterahana azy araka ny tokony izy sy araky ny lalàna, satria isaky ny 10 taona no manao an'io, mazava zay aloha hatreto, isaky ny 10 taona. Ka rehefa averina zany, hoe averina moa zany fa tena atao hatramin'ny voalohany mihitsy ny fanisana ny mpifidy, dia misy fepetra tsy maintsy arahana araky ny lalàna ihany. Isaina mihitsy mamerina manisa ray, roa, telo, zany atao hoe refonte total. De izay refonte total an'izay zany rehefa vita izay, de io lisym-pifidianana nivoaka avy amin'ny refonte total hoe ny famerenana ny fanisana io no ampiasaina, na hoe miantoka ny fifidianana manaraka eo. Fifidianana président république moa zany dia na fifidianana solombavam-bahoaka, ny fifidianana ben'ny tanàna, zay ben'ny tanàna koa zao fa tapitra mandaha, efa tapitra fitaom-piasany, iny le lisym-pifidianana iny zany zay nivoaka tamin'ny alalan'ny refonte total no ampiasaina. Dia natao mipopoka be hoe manao refonte total nisika, atao ny fitsarana amin'ny teti-vohatra zao hoe makatsy 13 millions no enjehany hoy hoe satria refonte total, refonte total, refonte total. Eny ariko, zay zany le izy. Fa le refonte total ve tena natao arak'izay, tena natao arak'izay, nanaraka ny lalàna tsara ve ka ahafahana miteny hoe refonte total io, satria ny lisym-pifidianana no laklean'ny fifidianana. Kara-pifidianana zany mbola manaraka zany, fa le lisym-pifidianana nandeha ty izy ko, nandeha ty izy. Hitarina aloha ny fotoana fanaovana an'le fisoratana anarana, efa misy tablety, misy mpanisa mpifidy, ara teti-tokantrano, sisa. Tany de efa nitenenina hoe tsy anjary ene ty zavatra ty. Ny olona amin'ny 4 maraina miala oatrano tsy miditra ao izy raha tsy amin'ny 7 alina. Zany le zavatra mitranga, zany ve de tsy voadinika, karaha tsy eo de mandana makany amin'ny fokotany de zao. Ny olona mitady vola. Zany ve de tsy efa hita de meloka, tsy ahafahana amin'izay hoe ahoana zany ny fomba tena ahafahana, zay mantsy ny FDB hoe ahoana ny fomba tena azahoana ivoahan'ny tena hoe lisym-pifidianana natao tamin'ny alalan'ny refonte total ka tsy hisy verzo, ny olona zay tokony hifidy. Nitsika moa zany hoe 12 taona. Ka tsy misy olona na ray ara tokony mananjo hifidy ka tsy voasoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana. Zay ny foto-KFDB zay. Zay ny foto-KFDB. Mazava tsara izy zay. Na ray aza de tokony voasoratra mazava tsara. Tsy misy diso mombamomba an'le olona ao anatin'le lisym-pifidianana natao tamin'ny alalan'ny refonte total. Refonte total legal famerenana manisa mihitsy hatramin'ny voalohany. Tsara ane zany Zany no miantoka ny filaminana. Zany no miantoka ny hoavin'ilay firenena. Fa tao de efa vola izy. Ary raha votao zany dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tsy navy le izy sa fananina. De mivaliny de hoe fanahinina io, raha tsy na zany ene hoe ray roa telo any anatin'ny fokotany no hoe misy diso na ohatran'izany. Mombamomba ny neny Lalao Ravalomanana raha tamin'ny fanaraha-maso nataony président Marc Ravalomanana, neny Lalao Ravalomanana ny zanany tany amin'ny fokotany zany, tany Faravohatra, fanaraha-maso, de hita tao fa ny taonany diso, tsy tokony hisy diso zany io. Na inona.
fa ny zestany be lehibe indrindra, ny fisehosehoana amin'ny lehibe indrindra eto amin'ity fireneny ity. Anao an'izao tsika, anao an'izao, zany foana. Fa efa hita amin'ny malagasy le fietsika, le fomba fanao efa hita ny malagasy. Dia tsy refonte total no natao teto fa zavatra hafa. Matoa rehefa nalefa zany le izy, nalefa tena hoe nandeha anjambany. Taiza mbola nisy an'izany hoe mpanisafidy, zay mbola tsy nandraiky vola nisy an'izany ine teto e. Zay ery amin'ny arabe ery misy manentsy, nareo mpanao gazety, izy ary zany mikitika zany. Nareo mpanao gazety, ianao mpanao gazety, mpanao gazety. Tena moa zany eny anivon'ny fiarahamonina. Tena zay ane mbola tsy nandray, fa izy ianao, zay le mpanisa mpividiko, mbola tsy nandray saosy. Tsy fomba le hoe mandatsa. Tsy fomba le hoe hiteny hoe akanareo no teanao aminy eo. Efa fantatrareo ny fomba fiasan'le fanjakana, nareo mbola teanao ihany. Fa matoa le olona manao dia hoe mety hoe eo ny resaka mba misy vola kely. Fa eo ny fitiavan-tanindrazana, zay zava-dehibe zay. Eo ny fitiavan-tanindrazana, za zany mba nandray anjara tamin'ny fitiavan-tanindrazana na afaka naneo ny fitiavan-tanindrazana tamin'ny alalan'ilay asa nampanaovina. Fa nandeha ty isika. Dia mbola ho avy eo moa zany namana isan-karazany moa zany mampita eo, izay ny tena marina hoe mampita ny vaovao isan-karazany. Fa zay moa somary netona kely teo misy zany ny angaretona. Misy zany ny angaretona amin'ity zany. Fa dia efa mandamindamy ao dia efa tazana any koa ny député Mambra Bendrina efa tonga eo fa tonga fotsiny izy moa zany fa fampiresahana any amin'ny coulisse tsy maintsy misy koa. Fa zay zany ny soratra eto hoe andray angaretona isika afaka minitra vitsy fa lazaina meloa zany ianareo mpieno sy ny mpijery. Ka rehefa milatsaka zany le angaretona dia angaretona zay hoe tonga ny angaretona aloha zany dia miteny kely eto ihany dia avy eo misy lapita de tankely zany andaminantsika azy dia miomana kely tsika mandray an'ilay angaretona. Ka ho faranako le resaka teo hoe tsy afaka miala bala mihitsy zay mpikarakara ny olisy-pifidianana io, fa hoe mindresahana fotsiny hoe mandeha ny refonte total le sinsisa nandeha ty izy ka inona no nandeha teo. Voamaly teto no nalefa hoe olona anankiray manana kara-pifidianana anankitelo. Zany ve ny refonte total? Olona anankiray manana kara-pifidianana anankiroa, fa le kara-pifidianana anankiray miteny hoe ary amin'ny fokotany zao izy no mifidy, le kara-pifidianana anankiray miteny hoe ary amin'ny fokotany zao izy no mifidy. Zany ny fahaizan'ny CENI. Nefa le CENI zany rehefa miantso dia mampiantso candidat dia hoe zao hoe mety hoe alefaso hoe ara-pomba demokratika mpanona ny fitondrana dia alefaso fifidianana io fa ara-pomba demokratika. Ny sasany ray eny mianaka tsisy ao anaty lisy-pifidianana. Misy olona verso zany. Ny sasany ray tratra ny ramatahorany amin'ny faritra isan-karazany ihany. Dia inona ny fanazavana azo entina amin'izany? Dia lazaina hoe matahotra fifidianana ve? Tsy matahotra fifidianana, fa le izy mihitsy no hatramin'ny voalohany dia efa nisy fanahiniana natao zany tao. Tsy hoe zavatra hoe tonga fotsiny ene zany tsy hoe tonga fotsiny zany, fa misy efa préparation fiomanana be mahatonga zany rehetrarehetra zany. Ka zay le izy. Dia inona zany ny vahaolana dia araka reny efa teneny collectif any candidat reny, araka reny tenen'ny olom-pirenena reny, collectif any candidat teny hoe tsy atokisana intsony ny ACC. Dia amboamboarina ve zany le ACC sa soloina sa ahoana? Ny candidat numéro 5 ny président Marc Ravalomanana teny mihitsy hoe afaka atao misy zany hoe cour électorale spéciale noho ny situation spéciale eto amin'ny firenena. Rehefa tsy mahatoky io dia soloina. Ohatr'izany koa ny CENI. Iza mbola mahatoky ny CENI amin'izao fotoana? Ny gouvernemanta moa zany dia kofehy manara-panjaitra ny tendren'le avaria, tendren-rajo. Zay le izy zany.
ka ho hitatsika ao ny toy ihany ity zany raha tya faraka ny tenenina teo zany hoe andray ny angaretona isika afaka minitra vitsy ty manonja eto amin'ny MBS ny radio Bataty afahantsika manaraka n'ilay angaretona misy lafiny teknika koa zay tsika rehefa manao zavatra dia manao zavatra manaraka tsara ny teknika fa tsy manao kitoto tokony ianaran'izay tsy mahay an'izany zany maika moa ny raharam-pirenena dia hiditra ny fandraisan'ny MBS radio Bata zany ny angaretona zay le izy zay ny toromarika eo ambadika eo ka dia faranantsika aloha zany ty miara-manonjy eto amin'ny MBS ny radio Bata ty afahana miomana koa ny teknisiana ambadika eo dia miditra ny angaretona zany afaka fotoana vitsivitsy ka dia isaorana ianao zany naharaka tsara an'izay tsy very fotoana ianao nanaraka n'izany miara-manonja teto izany fa dia rahantsika menakavy ty dia ny amarana azy dia hoe mila mivavaka foana tsika hoy tonton monta marina zany mila kinina amin'Andriamanitra ny fiainantsika mianakavy indrindra ny fiaina amin'ny pirenena mba tsy ahafahan'ny asan-demony azovahana eto amin'ity firenena ity eny ary fa dia samy tahin'Andriamanitra isika mianakavy fa dia mifarana eto aloha zany miara-manonja dia miandritsika ny filatsahan'ny angaretona sotratsika mianakavy samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko. Aiza teto ambonin'ny tany no mahita firenentsika filoham-pirenena malagasy manana filoha amina hoe fananana firenena frantsay reny moa ka vazovazin'ny olona fa rehefa tena jerena ny votoatiny misy barengy be mipetraka mihitsy ary mitombon'izay fanontaniana zay ny aratokantrano sary tonga dia akaikely hoe ray-pianakaviana ao an-trano manambadivady rafesana zany na amin'ny endrika ahoana na amin'ny endrika famparafesana zany ny entina entina moa dia angaretona arakevitra le resahana efa ao atazana ihao any avy eo amin'ny SSM syndicat izay tondra ny heviny ny fahitany ny raha izy tondra ihany koa ny fahitany ny toezara eto amin'ny firenena sy ny heviny ihany koa satria tsisy tapenam-bava eto amin'ny mangaretona azy anaraka faingo isika dia ho ampidiritsika ny vahiny. tena enony zao dia miara-manonja ny MBS aloha sior enony zay no inona zany satria ny koa fiombahoaka lefa ino zany miara-manonja io chef tapahany io iny tiany ava-manokana fa ny amin'ny ankapobeny zany zay raha ngaty mivoaka bus mandeha miantsena tangoronan'ny olona nareo koa zay ohatra zany ahoana ihany izy ty dia olona ho lasa tsy tantsony zay atao satria tsisy koa mazava be hoe zao ty atra sika hanao élection tsika fa tsika tsy maintsy mitaky an'izao tsy hanao élection mihitsy aloha tsika raha tsy milamina zay zavatra tadiavin'ny olona ka tsy mazava ny position zay teneny hoe tsy mila vazana latsaka eo natonga raha Nations Unies ndraiky zany satria tsika eo anaty Nations Unies maniraka olona ny vita rezy tsy problème fa gasy miregulier zavahany gasy zay tapaka ve zany le angaretona dikiny efa nanao veloma le iza le raha teo
mampiditra olona Mampiditra olona. tsy maintsy mandefa kely ery. Tsisy bandy manao maîtrise na natao zany io. Misy ka Ahoana ny tapahanao zao? ka lasa nanao veloma le Eny e, tonga dia mandray zay modérateur ako. Filmy ty Ifinitely io foana navokavoaka ny zareo eo. diza zany no mipotra eo. tsy mo mahazo Felona. tsy mahazo aiky dia mandefa Izy fotsiny dia teneniko hoe io kosa efa tsy problème antsika intsony io. Io tadiavana dia Fahavelomena daholo tsika zao teo a, mba tsy hoe aron-drantona maniry izy any dia hijanona eo. Izy So tsika efa nisy any questeur. io tadiavana dia io manefa. tsika kely miezaka foana tsy hananana problème mandreraka be nge le miasa misy amin'ny problème lefa azotoana sy le fahombiazana ao foana tianao zavatra nefa ndraindray enay revena manja foana e. Ahoana ny revenance manja? enao teto fa zay nge tatsy Zany hitan'le Ny manao vahoaka. gauche, ny antony manao droite. Hitanao hoe Zany hitan'ny olona mipotra eto. Le rony atsa ny teny hoe zao. Loko aloha zay akainy. enikajy Afaka mody. motsitsika Lody e. Zany dia hiasa aloha sirene vita aloha hiasa amin'ny ampiasana dia moty koa efa. fa nga tsy voarery atanjobato Nga misy misy otrony teny an'izany amin'anto le miantso any teny hoe ivory zay zao dia hoateriko anaty fivoriana le resaka carte sy lista Tena tsy maraka. fa nga tsy hoe vory naccéléré le fivoriana tanjobato isamaro Ka za maly tany fa za sanana tamin'ny raika amby tam'raika folo. Isan'andro misy tamin'ny herinandro dia tsy naheno soitiny message. sao dia misy any Azo aloha antanina zalahy. Kazy atsoko ange tsisy mandray e. 034 firmo 17 000002. Ialahy mantsy nilaza hijanatra amin'ny farana omaly. Allô? Honorable, misy fivoriana nga anao Tanjomaty? Za mantsy mbola te amin'ny piesy. Hatramin'io? Ohatrany tsy misy message mantsy tamin'aly. Itodisonga any? tasoatsoka izy aloha zao fa manao Vaova aloha koa zany, zay aty amin'ny miara-mamonjy aty. Sady miara-mamonjy aloha tsy tena angaretona. Ie. fa maninona ny tonga eto amin'ny angaretina inona ny votatanresaka miaraban'ny mpanaraka rehetra tonga eto amin'ny fandaran'aretina ny solidarité syndicat amaha-syndicat indrindra eo ihany koa ny maha-olo-pirenena raikitra ono ary zany atao hoe angaretiny zany raha tena marina Zany hoe enkiazy tsy ho anjo. dia fa teny fampiasanay a Azo hoe makany amin'ny raiky tsara marina dia ny solidarité syndicat dia nezara nefa za manam-potoana ao amin'ny assemblée zay no nahatonga ny teny aloha no toeram-piasana rehetra any amin'ny sehatra ny asam-panjakana tsy maintsy fiteny. tena amin'ny sehatra tsy miaka ary talohan'ny karana iteto amin'ity sehatra ny angaretina zay karakaranao ty dia voavy nanao an'izany angaretina voatsara vola tao kasika miantso Raha ohatra ka vitany ao Tsimbazaza ka mbola tsy vitany any dia afaka makany. dia camarade coton soabazana zay fantatrareo tsara ny olona menjaka any madiniky syndicat azy dia voavy naty amin'izany angaretina zany zay teo voatsara vola tao nampiantso mpanao gazety nampafantatra zay ka tonga eto za io araka ny fanasana sy araka ny fanehoana amin'ny maha-olo-pirenena ny syndicaliste maha-olo-pirenena ny syndicat ary tsy salasalana mihitsy ny anehoana n'izany hevitra zany ao anatin'izao iarahantsika mahafantatra sy ny vanim-potoana iainantsika izao. Voalohany indrindra dia mangory vitsika ary tsy milamina fa ao anatina rivotra manahirana ny ainan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny tsara homarihana ny syndicat manomboka izao dia tsy mitompo ny mpangatakatiny
tio le mpiasa pataky mpiandrandra mpangataka sisisisisisa efa natao foana zay fa rehefa ireo rampindramina fahefana hitantana ny firenena ao anatin'ny fotoana voafetra no miteny hoe misy ambadika politika io izy efa tsy ahavaolana zay ary izy efa tsy manana le rispo mahale olana intsony zay ary toe-javatra ohatran'izany no tena mahatezitra no tena mampanahirana ny eo amin'ny fomba fijery ny raharam-pirenena efa ela ny syndikara ny SSM manokana no nametraka amin'izany atao hoe ireto teboka 3 reto angatahana tamin'ireo takina tamin'ireo napitra amina fahifanatantana ny firenena teto 13 point hoe reto avy ao anisan'izany ny momban'ny statut général ny agent public na ilay satan'ny fehom-piasa-patakana vaovao vokatra na nakatoavany firenena malagasy an'ireo convention internationale roa zany numéro 151 154 irirarira eo problème no mpiasa tanam'zay problème ny FCE iolana am'zareo paramety mpampianatra sisisisisisy ireo deflaté amin'ny banque ohatran'izay beoary beny c'est-à-dire pisto miaraka totototo fa de misehatra rehetra zany hoe olana iena mpiasa dia amin'ny sehatra rehetra tsy misy olana ataoko sehatra ilana sehatra tsy mahavaolana intsony ary efa misy ambadika karaha izay nyfateny mavafa nyfateny tena raha ty fa le GCM tsy petraposika amin'izao ary tsy so miaraka amin'izao ny secrétaire général de GCM to izy mpiasa de lalana ihany keo ty fa hijanona aminao vetivety any any ny zava-misy na ny anjo atao firenena raha resaka minday hoe lay fiseho zay zavatra zay am'zao fotoan'izao le izy mantsy ohatrany hoe mifanojo zany ny fihetsehanareo sy le raha politika mafalaka fividianana de moramora ny toraka ny syndicat hoe io ianareo malaza fitaovana io afapolitika metina manakolana ilay firenena fa inona ny antony tena hoe zay a tena hoe tsy tulli siis on klasille
fianao anarina fanampiny dia ny fianarana atao dia aza mianatra. Nianarako zany raha mbola nitsiry tafitasoa lycée, nianatra amin'ny université FJKM Maravedijon na L2 dia vao niakatra L3 dia stagiaire atao amin'ny MPS cadre élémentaire no idirako tato. Cadre élémentaire inona loatra ny antony safidiananao hoe MPS sa ve hoe nandalondaly tato fotsiny dia vao tonga tato dia misy nandray dia tonga dia izay. Nisafidianako MPS tamin'izany fotoana izany dia nandeha nitady karazana boaty ilay idirana izay dia misy safidy maromaro nivoaka teo dolominay sy ilay lia safidy eo amin'ny 4 teo dia tsy dianay aloha ny anankiray dia ohatran'ny tsy dia milamina loatra ny anankiray dia misy namanay izay indray niteny hoe any amin'ny MPS sao dia mandray dia nandeha naty amin'ny MPS zay dia vao tonga zay tonga dia niraisy ny chef anto dia tonga dia miasa hozy izy nareo fa tsy maninona dia izay nefa mbola stagiaire dia tonga dia raisina fotsiny hozy izy na dia stagiaire ary ninonina niraisiny tato zay dia tonga dia niasa. Tsy misy olana mihitsy zany natrihan'ny lahy mandro tonga niditra tato. Tamin'ny niditra tato voalohany tsy afiainiko fa nisy olana be dia nitraka tato satria tamin'ny voalohany aloha tsy nahita an'izany Antananarivo zany, tsy nahafantatra an'izany MPS zany za tamin'ny voalohany dia tsy hitako hoe aiza ny toerana misy anazy dia lasa niteraka problème be teo amin'ny resaka ana zany teo amin'ny resaka fandehanana satria raha ohatra te hahita ny toerana te hahita ny MPS te alavitra ty zany dia tsy maintsy mitady dia tsy maintsy somary mandeha tongotra fa matahotra sao dia very dia tsy maintsy mandeha tongotra zay sy ery mitady ny MPS dia olana be teo anoloanay lahy mihitsy ilay izy satria reraka izay dia tsy nahita mihitsy nefa izay raha tsy efa nanontany olona ary reo vao nahita hoe taty misy satria ny lalàna dia io lalàna io le hoe io no ny sitrapon'ny daholobe no napetraka ho lalàna ka rehefa napetraka ny lalàna anankiray hoe ito io ny fampitondratsika dia arahana sy ajaina izay fa rehefa tsy ajaina izay dia mikorotana ny fiarahamonina andray ohatra tsotra sy foy telo mirahalatsika neto andonke samy iteny daholo inona zavatra hen'ny olona inona zavatra ho hitan'ny olona tsy misy mitoraka voatabia fa tsy maintsy arindra le fitenenana hoe ianao mimpandrindra anjarany rahalahy no miteny anjarako indray no miteny dia mifandrindra ohatr'izay tsika mba irindra la izy misy zavatra azo jerenao anatzay indrindra dia tonga dia ampitako ny lizy eo anatin'le hoe resaka hoe naturalisation iny eo anatrehan'ny lalàna dia mazava ny resaka lalàna aloha ny resahako eo anatrehan'ny lalàna zany mazava be hoe tsy manana tsy mizaka intsony ny zoam-pirenena malagasy ny filoha teo aloha vokatr'izay naturalisation zay atramikely tsika dia efa nampianarina tany amin'ny klasy nisy tsenjera zay pe le do de ma clarinette rehefa hoe very dia tsy aminao tsony ny dikan'izay ka tsy tokony edikevitra tsony no hoe za dia manana raha toy izao na ny fiaviako dia toy izao sy ny sisa fa efa mazava voapetraka ny taratasy sy ny lalàna hoe tsy hanao tsony io ohatra ny zavatra rehetrarehetra raha manana fiara anankiray aho ka namidiko dia tsy hanatsony iny zany fa efa lasa n'ilay tompony hafa indray ka reny zany atao hoe fambolena korontana fotsiny ny filazana fa hoe mbola izy ihany fa efa mazava ny lalàna ary veriky manokana hoe ho an'izay mba nianatra lalàna toanay dia fotoana mba tokony hitenenana zao ametrahana hoe inona marina dia aleotsika ho tsarain'ny tantara eto ho an'izay miteny hoe tsy araky ny lalàna zany na araky ny lalàna zany dia aleo ny tantara no hitsaratsika hoe aiza ho aiza marintsika makasy an'izay ny argument mantsy izay entina eny amin'ny fiarahamonina moa zany dia hoe nandritra ny 5 taonany no efa
Andriamatoa Andrajoelina no teo hoe izy moa zany no candidat voakasika ty resaka naturalisation ty ary mandroso i Madagasikara nandeha ny fitantanany raharaham-panjakana ary ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia miendrika ny hotohizany zany mba isy ny fitohizany asa-panjakana ao anatin'le izy ka tao anatin'izay fotoan'izay aza moa zany nandeha le firenena teto tsika 5 taona firiny tsy fanajana lalàna ny resahana teto fa tsisy hoe nakaiza na tonga traiza le izy a de inona no eritreretinareo fa zavatra mety hoe azo vanana zavatra isongadina iteraka inona amin'ny 5 taona manaraka raha mbola izy no lany eo antony marina nareo miteny an'izay lafo ny resaka lalàna zay ao no mety ve sa mbola tsy mety aloha le izy wala mino hoe zao zany mahakasika ny hoe efa taona maro izy ny teo saingy zao ny zavatra tsy tokony ho adinoitsika oviana moa vaovaoka zay raha zay raha talohany raha izy vao nahazo an'io nationalité io fotsiny anke no ny teny hoe izaho de naka nationalité frantsay tamin'ny 2014 de za mino fa efa tsy teo afaka nytantana firenena akory fa nafenina de taty aoriana nona circonstance fortuite anankiray a mipoitra na le zavatra de io fa vaky ambatolampy ny raharaha zany hoe raha eo anatrehan'ny lalàna de mbola miampy fitaka sy lainga zany a tao anatin'izay zavatra natao zay raha eo anatin'ny fitantanandrara-panjakana zany de azo everina toy ny haute trahison ny zavatra natao akinafinafina toy izany a na mitana ny piray firenena ray manontolo be deabe manko no milaza hoe io vie privé any tadidio fa ny andraikitra mitondra fanjakana tsy tokony afangaro mihitsy amin'ny resaka vie privé rehefa mitondra fanjakana ianao de an'ny fanjakana an'ny vahoaka ianao zany fa tsy hoe izaho hitondra fanjakana fa ity ataoko atambadimbadika ato nefa tadidio ny filoha-panjakana ny filoha-pirenena no président ny conseil supérieur de la magistrature ny tsy ambaratelo ny fitsarana rehetrarehetra ao aminy izy ny filoha faratapony folo alin-dah ny tsy ambaratelo ny tafika sy ny fiarova-pirenena rehetrarehetra ianao anefany tsy tokampo fa ny safidy hafa raha mbola lazaina fotsiny hoe mampirafy le izy a mbola mety ho azo ny saina le ferina fa nisy safidina fa lizy tena ny safidy ary very lay zonao teo aloha fa efa ilay zo-pirenena hafa mihitsy no entinao sisa de ianao nefa no mitondra ilay firenena ray manontolo a de ozy zay hoe sady illégal no immoral zany zavatra zany a eo amin'ny sehatra ny fiainam-pirenena tsy mety ary tsy tokony atao a ary tokony ho ahitsy ho saziana raha ny tokony ho izy ombaritsika kely ny micro anao iny a namana technician aveo ho ato amin'ny Andriamatoa Fama Razafy Mahazo a ny resaka hoe filotsy manana zo-pirenena malagasy ny fiatraikan'izay amin'ny tontolo ny asa ao anatin'ny 5 taona manaraka raha atao sary raha ohatra zany ka ho avela andeha am'izao fotsiny ny raharaha mety ho tahakatakany ehoana zavatra anankiray aloha zany tiana ambara de zao e raha misy ny tena mamparefo sy mampiembotra ny syndicalisme eto Madagasikara de ny tsy fanajana lalàna ny tsy fampiarana ny lalàna velona ary ny tsy fampiarana ny didim-pitsarana be de be tsy tambo isaina ny olana tonga ao aminay ao amin'ny aty amin'ny Bureau national ny SSM aty raha tsy handray ohatra fotsiny a ny didim-pitsarana efa tokony andoavana ny tamby amin'izay tokony onerana amina mpiasa anankiray a tratran'izany zao secrétaire général ny fédération ny syndicat police Sefponam ny décision amindrana olona anankiray eo amin'ny toerana tratran'izany zao ny tale anankiray aminay PP anto iliarany de le décision manendry azy eo amin'ny toerana anankiray tsisy abrogation de efa misy décision hafa indray manendry tale hafa ao somaritaka be de ny eo antsaika eo inko zany zao misy décision manendry olona anankiray ho proviseur amina lycée anankiray eto Antananarivo de ny rirarira teo de nangalana grosse tany amin'ny anina mihitsy hoe nazahoana
rarany tanany fitsarana mihitsy va hoe tia indray tsy maintsy fampiarana azy mbola teo gidragidra teo misy zavatra be deabe ohatrany ka zavatra tiako lazany de hoe ny tsy fampiarana ny lalàna velona enao nefa rehefa manao zavatra eto mitandrina mafy mihitsy ary va misy mibriko kely fotsiny ataonao io de mahita loza eto a mahita loza tokoa fa de tena tsy polina ohatran'ireny mitsipona ina ihany andreo tsy nanaraka azao lalàna zao tsy nanaraka azao tsy nanaraka azao fa rehefa enao am'izay zany hoe mba ampiary kosa le lalàna velo le na resaka traitement égalitaire amina mpiasa zany arake voasoratra ane zany fa miatra ve zany sa tsy miatra izany fananganana hoe tsy station générale ny agent public zany ane vokatry ny fanasoniavana sy fankatoiavan'ny gouvernement malagasy an'le fifanarahana iresa-pirenena larana faraka amby 500 fa efatra amby 500 enao zany raha azo damosina araka le teny mpanao gazety namanareo te écoute ça le don de ino ty le bois de monto ka raha manontany anao enikajy am'le resaka le momba le hoe fizakana zo-pirenena hafa lizake tsisy resake efa narinao ny mahamalagasy anao ny lalam-panao renana nefa mitaky ny atao tantaratasy ny manamarina sy milaza fa tsy maintsy malagasy ianao va mirotsaka hofidina hifaninana hitondra ny firenena fototry ny olana ianao zany am'izao fotoana zao ary zay nefa nyteniko teo am'izao tejavatra zao ny mpiasa malagasy efa mangiry firy ao anatin'ny fiainana andavanandro le karaha maraisina isam-bolana fitazonana aina 5 na herinandro farafahelany no mbola vesarinao mbola atosako ihany ko mbola ampisiny korotany de eto tokoa ane ka raha matany ino no fiatraikany any amin'ny mpiasa malagasy tena fiatraikana ratsy mihitsy fa de ny anafainana anazy angamba no azo mpiasa malagasy atao satria ny syndicat zany de fantatrao tsara fa fikambanana organisé ary rehefa organisé zay izy mahafantatra ny tokony ataony izy eo am'zany lafinjavatra zany eny ary maromaro ny vahintsika ao ambadika ao a ozy ny mpandrindra tsika ao ambadika rehetrarehetra ao a fa de fanimbiasana ety fa mbola manana fotoana tsika iresahana Andriamatoa Albert Jerso mandeha be am'izao fotoana zao ny hoe ampiasaina anisany atao hoe miteraka tsy fampatokisana amin'ny fikarakarana fifidianana ny atao hoe politisation de l'administration zany a amin'ny sehatra samihafa na fahasalamana na fampianarana chef cisco chef zapy hatrany ananana rehetrarehetrany azahoana ivavao daholo hoe efa nylokondreo volomboasary daholo eneny akanjo sy ny sisa ahoana inona zany mety tsy maintsy takina aloha manoloana any zany a satria raha malala fa ny ambiance ohatran'izany ny isan'ny mitarika le tsy fifampatokisana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana am'izao fotoana zao le tsy hoe tsy fafampitokisana fotsiny fa tena hoe fanitsakitsahana lalàna azadino fa fototra iorenany ny asa-panjakana na ny atako hoe ny administration de no hoe tsy tokony hisy politika ao anatiny ao eto amintsika nefany a arakaraka ny irotsony vanim-potoana no hiazakazahany zay a fampidirana ny politika any anatin'ny administration na ny fitantanandraraha-panjakana zany de averiko indray isika miteny fa firenena demokratika rehefa avy eo nefany izay mahazo ny fahefana manao ampimamba samy rery mampanjaka ny loko politikany sy ny foto-kevitra ara-politikany ao anatin'ny fitantanandraraha-panjakana de mandeha ny kitrano trano mandeha ny nepotisme de ao anatin'izay rehetrarehetra zay na mahomby na tsy mahomby fa fantapantatra fotsiny tikotiko fotsiny de ampidiriko ianao asan-draram-panjakana ary na mahomby toy inona ka alako bika tsy tiako tare de esorika tao anatiny io de azagahako tsika raha miafarany amina hoe misavoritaka tanteraka ny fiarahamonina am'izao fotoana zao satria ilay administration na lay fanjakana natao andrindra azy mihitsy ny manome ohatra ratsy any anaty fiarahamonina any misy fotoana zay zany matsiaro marary ihany rehefa iresahana hoe araka ny lalam-panorenana de ny raisina zao fanapaha-kevitra zao amin'ny anarany vahoaka malagasy fa raha mba hiteny andininy anankiray eo anatin'io lalam-panorenana io ny andininy fa 20 mahakasika an'izany hoe ohatra ny ahoana ny tokony anakaramana ny mpiasa anankiray eto Madagasikara de mazava ny eo hoe ny karama omena ny mpiasa anankiray dia tokony
avita avelona azy sy ny ankona ary ifanaraka amin'ilay antsoina hoe dignité humaine. Iza mipiasa malagasy no mba misitraka an'izany amin'izao fotoana izao, nefa fantatra eto amin'ny firenena fa misy antokon'olona migalabona fantatra amin'ny volam-panjakana, migalabona fantatra amin'ny volam-bahoaka. Dia eo zany mamperitreritra ary mahatonga ny tenako anipy teny any amin'ireo olona tena hoe nianatra lalàna, tena mpandalina lalàna hoe manara-dalàna tokoa ve isika eto. Fa ho an'izay nianatra lalàna rehetra dia mahafantatra hoe ny lalàna no migarantira ny harmonie sociale. Ka matoa zany tsika misavoritaka ambony ambany toy izao dia misy tsy fanajana lalàna ao. Ary ny tena mampalahelo aza dia ilay fanjakana izay tokony ho fitaratra sy filamatra amin'izany fampanajana ny lalàna izany indray no mitarika sy mampiseho hoe tsy dia ilaina io ange zao io hoe manelingelina an'izao dia ajanona io sy ny sisa sy ny sisa. Fa rehefa tsy mety ny lalàna, manana rafitra mpanao lalàntsika eto dia ny Assemblée nationale sy ny Sénat, dia ireo atolory ihany le tolo-dalàna ary hoe ty lalàna ty dia efa lany efa tamin'ny taona 1970 ka efa antitra loatra fa andeha soloana. Dia soloa fa tsy maninona fa rehefa lany ihany io ny fantatray dia hoe ampiaro ary fa io no sitrapony vahoaka rehetra. Fa mahagaga izy fa zay metimety dia ampiarina, zay ohatrany manahirakirana dia afenina, tsy ampiarina, hitadiavana antonantony isan-karazany hoe ty to tsy mety ndray, ty to io ange manahirana sy ny sisa sy ny sisa. Everiko fa tsy tondra any amina fitoniana, tsy tondra any amina fandrosoana ny zavatra toy izany. Eto zao dia mahatsiaro n'le hoe misy karazana fepetra ohatra zany takina amin'ny mpiasam-panjakana sasany. Ny fampianarana moa ny tena azahoanay fitarainana tatoato ny resaka fahasalamana hoe na tsy mivantana aza fa hoe tsy maintsy mivolomboasary ianao zany, miditra mpampianatra frama, tendrena ry sy ary amin'izao fotoana izao. Fa amin'le firosoana any amin'ny fifidianana kosa ny resaka mandeha indray misy mahasamijoro vavolombelona mihitsy moa resaka aminay mpanao gazety hoe zahay dia atosika anoana ny candidat ohatran'izao sy ohatran'izao. Ho anareo syndicaliste inona ny mety hoe ala-portena hoe azonareo atao manoloana an'izay ary toy ny ahoana ny tokony ho asetrany reny olona reny mantsy zay hiaran'izany. Dia hoe zay nge mpiasa zay nge manaraka dia tena manaraka tokoa ndao nareo taterina ry anao an'izao dia mandeha manaraka tokoa. Ohatrany ahoana zany ny fotom-pisainana aminareo syndicaliste tokony hoe ifampizarana amin'ny olom-pirenena ampitsarana an'izay amin'izao fotoana amin'ny ho an'ny syndicat ary ho an'ny olom-pirenena rehetra ihany koa fa adisokevitra mihitsy le hoe manaraka ambokony fotsiny ny fahefana eo ambony ao. Tsika ty amin'ny sehatra ny sivily fa tsy mbola resaka miaramila aloha ny resaka eto. Aty amin'ny resaka sivily zany dia ny lalàna no mibaiko ny rehetra. Ka raha misy baiko na miakatra na midina tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia anjarantsika avy hatrany no mampiseho hoe tsy mifanaraka ny lalàna zay baiko zay na niakatra io na midina. Ahoana ny afantarantsika ny baiko anankiray hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna? Zay no antom-pisiany ny syndicat. Ny syndicat no mitondra fanazavana, mitondra fampafantarana nireny mpiasa sy ny olom-pirenena reny hoe tsy mety ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna io zavatra atao io. Nandray ohatra ianao teo ny chef Cisco, ny DREN, ny médecin inspecteur, ny DRS amin'ny santé, ny responsable rehetrarehetra eto amin'ny firenena dia saika avy amina fanendrena politika avokoa ary manaraka baiko politika. Tadidiko tamin'ny fotoana mbola président ny commission juridique teo anivon'ny CSFOP na ny conseil supérieur en fonction publique ny tenako tamin'ny taona 2024 reny dia maro ny zavatra hita sy tsy aradrariny hoe ianao dia tsy maintsy manao an'ity fa rehefa tsy manao an'ity ianao ry talea dia miala ianao ny dikany. Nefa zavatra tsy fampiseho masoandro zavatra tsy manara-dalàna le atao. Ny tena olana amin'iny mantsy aoriana rehefa raikitra ny fanenjehana no le zavatra atao dia ilay olona ny terenana eo fa tsy ilay mpanery. Ka miantso ny tompona andraikitra rehetra isika mpiasa-panjakana na tompona andraikitra amin'ny toerana rehetra zay misy antsika any rehefa hita fa tsy manara-dalàna dia misokatra ho antsika ny syndicat fa mifanometana ny isika ary mifanampy. Ohatran'izay nitrangandroany iny namana Albert Kotoarso hoe anaovana antso-jay fotsiny izao hoe horoany ianao satria nanana faneho-kevitra ara-politika. Tsy ndriky manokana eto fa ny olom-pirenena tsirairay dia manana zo anankitelo: droit civique, droit civil ary ny droit politique.
tsy azo tsinotsiniavany ireo manana zo isitraka an'ireo izy raha tany amin'ny toeram-piasana izy no nanao fanehoan-kevitra ara-politika zavatra afo zay fa raha ry amin'ny plateau amin'ny fanehoan-kevitra tadio tsara fa mipetraka mazava amin'ny lalam-panorenantsika ny liberté d'expression sy ny liberté d'opinion ka tsy zany no andeha amironana antonantony ray hoe esorinay ty olo ty fa tsy mitovitovy fijery aminay na manahirakirana anay mifanehoan-kevina mampalahelo lay izy enjana fa zay moa zany no zava-misy ositomonkely resaka actualité tsika marana tsika ny zay anjarinareo mirahala angambany tsy fantatro moa fandaminana eo hoe ohatrany ahoana fa ny vaovao isan'ny farany te antandry action anareo a le fiantsoniny FFKM ny candidat 17 ivory dia ny safidy a ny tsy anatrika an'izany moa zany ny candidat anankiray a toy ny ahoana ny mety ho fanazavana na ny fahitanareo ny antony zany a sy ny mety ho raharaha azo tarafina miainga avy amin'ireny zavatra eny Andriamatoa fanahy Razavamahazo. Ny FFKM na ny fiambonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara dia efa eken'ny toetsaina sy ny rafim-piarahamonina eto amin'ny firenena mihitsy ho ray aman-dreny mpanelanelana, ho ray aman-dreny mpitaridalana. Ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa, amin'izao rivotra iainantsika izao tokoa dia misafotofoton'ny raharaha. Rehefa misafotofoton'ny raharaha dia fomba ny olo-kendry mihitsy ny mitsinjo ny ho apitso ka mamaha ny olana ho aby androany. Hita ary mibaribary fa le mpiantsehatra satria manomana fifidianana antsika eo na oroviana no ante no mety hiteraka an'izany olana zany ka raha ao no loharano piran'ny olana dia inona moa no hanomezanao tsiny ny FFKM amin'izany aprisiana ry izy amin'le fijorony sy ny fanantanterana azy hatramin'ny farany. Araka ny teninao teo moa zany tsy tonga ny candidat anankiray tsy fantako hoe eto toerana ve izy sa aiza tsy fantako aloha fa raha eto toerana kosa izy tsy manatrika an'izany izay heverina hoe servitanana malava no amonoana vatotra koa dia heveriko fa eloka lehibe eo amin'ny tany mamonina eto amin'ity firenena sy ny tanindrazana mbola eraha manana ity ka izahay zany raha misala amiko manokana raha sala misandika manokana mijery tsy manana olana mihitsy amin'ny fanelanelana nataon'ny FFKM fa dia aprisiana rary zareo ary raha mety ka ilaina ny ampivelatra zany bebe kokoa dia heverinay fa zavatra mahatsara zavatra zany satria firenena hoe rahantsika manana ary ny firenena rahantsika mimbona sy mikaroka zay mba hahatsara ny fiainan'ny olo-pirenena malagasy. Andriamatoa Radibera ny atao hoe ny fijery voalohany aloha dia raisina amin'ny lafiny hoe sanatriny zany toy ny fanaovana tsinotsinona le ray aman-dreny eto amin'ny firenena zay efa voalaza ny namana teo hoe tsy mbola nisy fotoana mihitsy teto ka tsy no heverina fa ray aman-dreny zany FFKM zany ary matory eo miditra an-tsehatra mitady an'izay fanelanelanana zay dia misy zavatra efa tsinjo ao fanaovana tsinotsinona le izy raha raisina amin'izay lafin'izay. Lafiny faharoa dia ny hoe ny tokony ampivelarana indrindra ary ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena mihitsy no tokony atsoina hifandinika sy hifandamina satria raha izao fizotrany toedra raha-pirenena amin'izao fotoana izao io dia tsy hiazakazaka any anatina filaminana antsika io fa hiazakazaka any anatina fikorotanana indray. Zany hoe ohatrany miazakazaka hamboly krizy vaovao tsika anatevina ny krizy efa misy eto amin'izao fotoana izao fa tsy miazakazaka hitady vahaolana satria raha ny fiazakazaka ny toedra raha te mazava zay resaka izay hoe tsy hitondra fitoniana ilay karazana amboletra mpifidianana zay eritreretina ho atao io fa aleo aloha halamina dia ny mbola tsy hoe miparitaka tanteraka ilay raha ho anay mpitsabo zany dia ny mbola tsy manenika ny vatana ray manontolo ny mikroba dia aleo aloha diovina aleo aloha tsabona fa tsy andrasana fotsiny hoe io ndray no zavatra nisy dia hiverina foana isaky metsika izy crise cyclique be eto Madagasikara zay veriko hoe tsy mendrika an'izany tsony ny vahoaka malagasy raha ny zavatra ataoko hoe iaina an'izao tontolo izao fa mba tokony efa miroso makany an'ilay hoe fiarenan'ny firenena tsikelikely tsika mba tena ho tonga hatrany amin'ilay tena hoe
fampandrosoana marina eto Madagasikara. eny arinareo moa syndicaliste fa rahanantsika izy ty fa afahafa be raha hoe syndicaliste de tsy teny de misy antso tianareo atao amaranantsika azy foy de foy a de isentiketsika hiditra amin'ny vahiny manaraka indray misaotra henikaja ama syndicaliste moa ny SSM manosoloana marahalahatena eto a zay vondronana syndicat fototra eo amin'ny 3.20 eo sehatra na misehatra ny asa-panjakana sy ny ana misehatra tsy miasa-panjakana ny zavatra tiana ambambara amin'ny fomba fijery ara-piarahamonina de ny hoe ohatra makarary sofotra ny olona na tsy mahazatra ny olona rehefa ny syndicaliste ny miakatsehatra tahaka an'izao fa de hoe misy maniraka sa misy ambadika politika sa anao grevy moa rehefa hoe syndicat no hoe ampiantony raha-panjakanaony syndicaliste atsoatsy io moa de ohatrany hoe nyerim-pamoretana amin'ny tanabasy ny afarany tsy maintsy manapoka basy any ny syndicat de manana zay herin'izay tokoa mba herim-pamokarana azy a amin'ny fampiodinana ny raha-panjakana zay ny heriny ka de efa fanomanana moa zany anay ary ny anay de tena mba basy aty fitiavana ihany koa fa io mba herinay io ary zao fiakaranay antsehatra zao a de ny ametrahana sy ny anapariana ny afatra ho an'ireo kamarady rehetra tsy tompo mangatakatanytsika araka hiafiafy fa tena mandinika andraraha-pirenena tsisy mahasakana anay am'izany rehefa mivorony syndicat mandinika andraraha-pirenena mihitsy izahay satria hiara zay fanapaha-kevitra raisin'ireo mpanao politika nampindramina fahefana lalan-daveto ny piasa ka ho tompondraraha ny syndicaliste manomboka zao zavatra tiako mariana fotsiny a ny fady kosa aloha misy ny fadiny ihany na izany na zany fa tsy de mandeha brika fotsiny ihany ny syndicat ho avy ny fividianana ho ana orovina na orovina manana zo mihitsy ny olom-pirenena maha syndicaliste azy a manoana na misafidy an'izay candidat iny fa tsy ho amin'ny anaran'le syndicat izy manao an'izay fa le olom-pirenena mety afaka manangana fikambanana tsotra izy ihany na fangaro am'izay zavatra tiany afangaro izy ihany a manoana an'izay candidat iny malalaka tsara izy am'izay fotoana zay fa rehefa miteny kosa amina sehatra mahasyndicat azy de za de milaza mazava eto fa tsisy mahasakana anay tsy andinika ny raha-pirenena satria hiara ny fanapaha-kevitry ny mpanao politika nampindramina fahefana mitantana ny raharaha mitantana ny fanjakana ao anatin'ny fotoana voafetrahatrany a ny mpiasa malagasy a sy syndicat ka de misaotra makasitraka makatelina anareo namana henikaja mpanao gazety vaventy eto amin'ny firenena nareo ato amikolo napetrano n'izao fandarana angareto zao a satatra-pahavarano zay zao rahantsika zao fa raha mbola misy fotoana manaraka fa di miakatsehitra eto zay fa tsy hoe zay mirahalahy rery kokory no bureau national le SSM fa de misaotra indrindra makasitraka ary mampahery a ny mpiasa malagasy rehetra azakivy a raisy ny andraikitra manandrify a eno ny antso eno ifandaminana avaty amin'ny foibe a manona andraraha-pirenena misaotra tompo andriamatoa fa mara zafa mahazo a filohan'ny syndicat ny asa eo anivon'ny sénat secrétaire général lefitra eo anivon'ny SSM andriamatoa raha Albert Jersoa mpahay lalàna olo-pirenena tsotra ihany koa mpikatroka syndical misaotra anareo mirahalahy secrétaire général ny SSM secrétaire général ny SSM tsy soratany tato mantsy le izy de atsika misy foana ny fotoana manaraky ho hitatsika fa izy ty moa zany mitohy satria asa adidy andraikitra manoloana ny olo-pirenena no tanterahana eo anivon'izao fandaran'izao a anazavantsika ny sainy rehetra anazavantsika ny zava-misy fa indrindraindrindra hitariana ihany koa ny olo-pirenena rehetra amin'ny sehatra rehetra ahafantatra alala ary ahafe indrindraindrindra ny amin'ny hoe oentina toy ny ahoana ny fomba fandraisana andraikitra eo amin'ny firenena tahaka ny ahoana ny safidy atao manoloana ny taranaka eto anivon'ny tanorazana iroso amin'ny vahiny manaraka tsika rehefa aveo a isento kely amin'ity faingo ity aloha
Isaorana feno ifa marazafo mahazo sy Ralibe Rajerosoa izay nitondra ny heviny amin'ny maha syndikalista azy sy amin'ny maha olom-pirenena izay tokoa ny ao anatin'ny etika politika. Rehefa miresaka etika dia anisan'ny antoka isinina zay etika zay ny fandraisana andraikitra sy ny fijoroanao amin'ny andraikitra zay niraisinao amin'ny mampanao politika. Raha jerentsika zany zao ny filoha teo aloha dia tsy nijoro tamin'izay andraikitra zay ary tokony hijoro manoloana ny olom-pirenena amin'izay zarandraikitra niraisinao zay hoe zaho filoham-pirenena inona ny takiana amin'izany filoham-pirenena zany, olona ohatry ny ahoana ny tokony filoham-pirenena. Anisany vao hitsakitsaka aloha zany izay etika zay. Ny faharoa dia ny etika politika dia mitaky an'ilay fitsarana amin'ny endriny tsy mitanila ho an'izay mitantana eo moa zany indrindrindra. Misy nefa amin'izao ny tsindry mivantana, tsindry akolaka ho an'ny fanaparana ny fahefana izay nampindramina ifandraisana teo zay. Ny lalàna zay resantsika hoe ny tsy fahafantarany vahoaka azy lasa midika fanararotana. Misy zavatra samy manana ny fomba lazainy daholo ny rehetrarehetra. Raha miresaka sika lalam-pandrenana zay lalam-pandrenana tenen'ny Andriamatoa Ralibe Rajerosoa andiny faravalo amby roapolo amin'ny lalam-pandrenana milaza ny resaka asa hoe ohatry ny ahoana zany resaka asa zany. Anisany voafatotra zay tompoko ny filohan'ny repoblika satria mpiasam-bahoaka izy. Mendrika azy ve sika masy rehefa miresaka dia hoe le mpampiasa manararoatra amin'ny mpiasa zay foana matetika vao resaka ararotan'le mpampiasa le mpiasa. Fa tamin'ny tindray mitoraka ty tsy ny mpampiasa ny nanararoatra ny mpiasa fa le mpiasa mihitsy ny nanararoatra ny mpampiasa azy. Izay ny filoham-pirenena nanararoatra ny vahoaka malagasy izay mampiasa azy. Reny zavatra reny dia isany ahitana taratra ny tsy fisian'ilay etika politika. Misy ihany koa ny ao anatin'izay etika politika zay ny fametrahana ny fahafahana sy ny fahalalahana maneho hevitra. Izahay zao anatin'izay tsy resaka politika ty angaredina ty fa resaka le fijerena ny fiainam-pirenena. Misy ny manan-kevitra ao anatin'izay namana Gaëtan Andriatsilavo mahakasika ny hoe inona no hevitra izy ireo avy any amin'ny faritra maro isan-karazany satria be dia be ny olom-pirenena ty aneho hevitra ao anatin'izao angaredina zao. Ankasitrany ianao Sylvain napita an'izay tokoa fa ny maromaro ny olona any amin'ny faritra araka ny voalaza teo maniry ny aneho hevitra dia amin'izao fotoana zao horaisitsika voalohany aloha ny any avy any amin'ny faritry Vavatenina hitondra ny fanazavana aneho ny heviny ihany koa mahakasika ny zavatra misy sy ny zavatra tsy mety indrindrandrindra amin'ity foto-kevitra hijoroany ny angaredona ty ampidirintsika avy hatrany izy rehefa tafiditra. Ie, mandra-piandriandry azy moa mandra-pahavoniny dia izay le hoe angaredona. Ny angaredona izay manome sehatra ho an'ny olom-pirenena. Hoe afaka miditra avy hatrany ianao. Miarahaba anao. Olom-pirenena Vavatenina zany amin'ny efa tafiditra. Efa tafiditra afaka miteny ianao. Allô. Aza mendra le tamberina avy amin'ny radio ianao. Afaka tonga dia miresaka ianao manohy miresaka. Dahoary. Ohatrany somary tapatapaka kely. Somary tapatapaka. Averitsika moa zany re avy eo raisina eo ihany izy mahakasika an'izay antso avy any amin'ny faritra Vavatenina izay. Fa toizako kely angamba le resaka etika politika. Ny etika politika dia miditra anatin'ny hoe fampiantiana, tsy fanavahana, tsy fanoliana. Satria ny fanaovana politika raha amin'izay etika zay dia fanambarana no tadiavana fa tsy fanoliana. Fa kosa tsy midika zany hoe afaka miditra ao anatin'ilay politika ianao nefa tsy mahafeno ny fepetra. Zay kosa tsy midika hoe ohatran'ny filoham-pirenena teo aloha moa zany zao iarahantsika malala fa tsy feno ny fepetra afana. Ary na izy raha ny tena marina raha ny lalàna ny resahana dia tsy isan'ny tokony hifidy akory satria tsy olom-pirenena malagasy. Nifizy ao anatin'ny resam-pifidianana. Tsy resaka fanolena. Io zany safidy ary ao anatin'ny lalàna iraisam-pirenena mihitsy zay
hoe tsisy olona teritena manana fahalalana ianao namana Gaëtan Andriatsirafy zao raha ohatra ka de akazo-pirenena hafa akoatrany mahamalagasy azy zony zay fa mitaky andraikitra avy amin'ny tenany hoe iza de aka an'ity zopirenena ary fatany mazava tsara mihitsy ny zavatra miandry azy raha toka misafidy an'izay izy izay zavatra zay zany tokony ezahana ampahafantarina ny vahoaka ihany koa hoe le izy ange safidy tsy nisy fanerena na mifantana na akolaka ho an'ny filoham-pirenena teo aloha hoe andany anao tsy maintsy maka ny zopirenena frantsay le izy amin'io raha mba zopirenena hafa nge mba mety mba nieritreritra teo andry ako manina fa le izy tena misy mifandray amin'ny tantara-pirenena malagasy mihitsy le izy olona tsy toka hoe olona fa firenena nanjanaka anao nonde akanao zopirenena mahagaga ihany le ao amin'le hasy pietreretana asana madika le hasy pietreretana moa zany le oui tapitra le fenorivo ampavatena azafady oui mazava zany ny tiagnatongavana zany de ny fagnaran-dalàna manoloana zao fifidianana ho avy zao zany raha ny olona zany manana zopirenena vazaha araka nazavaigny efa tsy mila débat io fa ny olo mpisolelaka mpitady fahifagnany mbola manery latsandra joela amin'ny fifidianana ho avy ire matahotra tombotso very ireo zay netrety fa hotratry ny fahavalo politika ane no mangatrika ny manery ny président rajoela ilatsiky président taloha moa zany fa raha tsy mitanila ny SCA tsy mitanila ny CENI tsy mitanila ny gouvernemanta mazava nefa ho resy any rajoela ary zay no mahatonga ny zalainy manery ananjy ilatsika nefa zavatra efa tsy misy sehatra mandena anankiray azy ane zay ny zava-misy ny lalàna zany efa tsy mila interpretena io zany mahatonga za miteny hoe tokony ho avadika matematika raha matematika manko tsy afaka anao débat reo fa ny matetika littéraire be lettre be le texte le article de adikan'jareo amle tiavagna ananjy zay ny zavatra problème eto Madagasikara zany ie somary tapaka izy teo iverina ihany ngamba mbola iverina ihany izy aveo raha ohatra ka tafiditra fa somary anamafisako kely ny voaresaky Sylvain teo le resaka hoe araky ny fanteneniko teny aloha hoe ny amin'ny mahafiloam-pirenena zany ny manana andraikitra manokana zany miavaka zany raha mita amina mpanao gazety mita amina olo-tsotra satria araky ny fanteneninao teo hoe firenena no resahantsika eto zany tsy miresaka tsony hoe ny olona anankiray fa le mpitondra n'le firenena androm-panjakana tsy androm-panjakana i Madagasikara ray manontolo ny fiandrianam-pirenena iray manontolo no voaresaka ao anatin'izay zavatra zay ary ny tena nanaitra ny maro mazava zany tsy mila interprétation na lalàna eto fa zavatra voalazany lalàna de mazava ary ny ACC tsy tokony andany tsy tokony andany ny CENI ary ny gouvernemanta zay nitretigny nitondra fanjakagna atsika agnatiny zao fotoagna ny intérim zao zany zay hita fa mitanila de mazava tsisy resaka tahotra fifidianana eto ary normalement zany raha ohatra ka tegna masay atrika fifidianana mazava tsara ny orange tokony ho izy zare zany masay magneky fa ahitsy aloha ny discipline misy mariage zany matetika azo afindra ny mariage raha ohatra ka misy ny andany sy nankily mbola tsy afapo fagnomanagny mba tsy dirina amy divorce malaky ohatran'izay koa ty fifidianana ty mba tsy diratsika mikorontana farany fifidianana amboaro aloha raha zoera tegna masay na afaka herinandro valefa ny matsa tokony say zareo fa tsy etretinjareo atsika mitaky ny marina ny vahoaka mitaky ny marina zare matatry fifidianana diso zay fausse interprétation fa tegna say zare tokony maneky hoe amboaro ny lalàna raha olo raha za zao makitra ringy ka olo zakako fa horesiko ny olo etika anahy na afindra après 3 jours ny matsa près fona za zany fa matoa zare tsy say hiatrikanana tsara lampifidianana sy ny seny mitanila ary ny gouvernemanta zay hita fa mitongilangilana dia midika zay fa misy halatra fa niomanina koa zany raha ny vahoaka na saigna mifidy mazava ny resaketo tsy tokony latsika président rajoela fa re olo malaka ranoranony very tombotsoa mitady business ny manery ny latsany ary ampiasaina eritreretra angalabato isoroko zagnahary fa amy district misy anay raha labato zany olo samby mahay matematika samby mahay mangalatra ary samby mahay milefa mpangalatra tsy isan'izany fa raha samby miady atsika jiaby agnatin'ny Madagasikara amy district misy ananjy tsy vagnona aketo alatra zany vatana président république vatana ministre mitovy vatany mpivoatra lavani zay sahirina amin'ny andro aketo ao donc masay zay ty amy faritra zay zanaka ambanivolo fa tsy misy zany fandresena zany raha tsy misy ny alatra raha misy alatra ty aminay ho hitanay fa zay tsy matahotra
ary indrindra fa ny SSC sy ny CENI zay mitongina ny gouvernemanta olom-pirenena anareo manana fianakaviagna anareo vola ho azonareo ihany ane mazava ho azonareo le vola ho azonareo le zavatra ataonareo fa ny tsara ny tantara eto atsika zany donc zay na zavatra misy ary tegna mampalahelo azavady ka ho matahotra fifidianana ny candidat raiky ambe folo candidat 12 tsisy olo matahotra fifidianana eto fa ataovy mazava ny discipline ataovy mazava lalam-pifidianana fa eto atsika firy score amle 9 novembre ary fa miomana am'izay zavatra zay fa tsy misy vahoaka matahotra fifidianana zany tompoko zay mazava zay tsy misy mpana politique matahotra fifidianana fa matoary mizara moto mialohan'ny fifidianana zarena matahotra fifidianana ary matahotra zare tsy maneky ny fagnamoana la fifidianana zarena matahotra fa tena tsy matahotra zareo a ndao ary fa kisany fifidianana samy tatomona atsika jabo fa eo tsika mijery score amin'ny farany azao misotro tsy maintsy misy misotro jupapay zay fa tafandra amin'ny alina io zay na zavatra sorita kapetrako eto tsy misy olo matahotra fifidianana zany fa fausse interprétation ary ny compte fake beda be zay manampy ny zareo orange am'izao fotoana zao a dia tegna karaha megna otrino marigna fa ny olo micompte fake zany miezaka zany mitady fausse interprétation fausse publication ho atao afagna milaza fa matahotra fifidianana kada 12 amiko zay diso zay zany solontegna ny vahoaka leo fantrana solontegna ny vahoaka leo fitapitaka solontegna ny vahoaka leo fety solontegna ny vahoaka leo artiste solontegna ny vahoaka leo raha jiabijiaby raha mampalahirina avaty vavatena misaotra tompoko mazava ny faneho-kevitra moa zany hoe leo izay ny fintanyle farany teo fa leo fampanarahan-dalàna ihany koa izay misy fahatsapana zay tena mivoaka avy any amin'ny fo zany a malagasy olon'ny fo fa efa tao ana ambadikina fisainana ihany koa satria fatantsara hoe inona ny zavatra mety hitranga manoloana ny zay zany ary sary-piaro tokony ho zay zany ny fotom-pisainana ananany vahoaka malagasy sary-piaro ny rano malagasy rehetra ny matahotra fifidianana de zay resaka hafa ny malagasy de sarotiny amin'ilay fifidianana ka io le fanamboarana an'le teny moa indraindray ny rehefa sarotiny de lazaina fa matahotra ny lalàna ny resaka eto fa tsy resaka hoe matahotra na tsia ny fifidianana iny fifidianana isa ie le fifidianana fa le fifidianana io ve hoeken'ny rehetra ary hadio araka ny tokony ho izy ny resaka izy teo hoe le sehatra izay ilalaovana mihitsy ny mbola maloto mbola tsy voadio araka ny tokony ho izy miresaka angatsika ao anatin'ny hoe ny gouvernemanta iombonana am'izao hoe le teny iombonana aloha tsy mazava tsara iombonaniza fa maninona no iombonana le olona tokony no heveriny vaoaka nge efa voafitaka teo aloha mbola voafitaka taty aorina efa nametra-pelana namitaka de mbola fitaka ndraiky koa ny valiny rehefa avy eo tsy nety nandray an'ilay fitantanana ny filohan'ny anteny miara-doolona fitaka mitoy makany amin'ny fitaka ka ny tenena ny endrika azy atao hoe nandramana aloha le izy level 1 de nandramana ndray level 2 de nakany ny hafarany lasa miopapana ny fanararaotana ny fahanginany vahoaka ary mahita ny vahoaka hoe tsy miteny de toy izy ihany fa mbola mety angamba zany io mbola azo atao ihany angamba zany io ny zavatra tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona zay voresika de nihita daholo tam'ty fitantanana teo aloha ty ary ny tsy fanarahan-dalàna de hitatsika miariary ny vahoaka angamba ny mety hoe tsy miteny sy tsy milaza fa misy fahatsapana ihany any ambadika mety tsy fantan'le andininy io foana matetika ny filaza araka le ndresahany namana avy any faritra vavatena te mody mba resadresahana amin'ny fomba tsoratra le izy de tsy maninona fa ohatrany hoe mandresa lahatra be tokoa zany raha ny voafaritry ny andininy zao ny toko fa zao de zay fa ampahafantaro ny olona aloha le lalàna tena lalàna anaovan'ny famakafakana fa tsy terentsika izy hoe zao io de zao ny dikany tsy mety zany ka zay indrindra ny tena olana fototsy ny olana ihany koa mahakasika ty toetra raha ty satria samy maneho ny heviny zany mahakasika ny lalàna nefa tsy tokony hisy ady hevitra raha miresaky sika zao le resaka naturalisation teo iny moa zany efa tsy iverenana ntsony fa ohatra fotsiny raisiko mazava neny voalazany lalàna mahakasika an'iny hoe raha ianao efa feno taona ka mangataka ilay naturalisation de very ny zo-pirenena malagasy anananao efa tsisy ady hevitra tsony zany ny lalàna ihany koa
miresaka anao le hoe gouvernementa iombonana gouvernement collégial io moa zany le efa mipetraka ny fanontaniana teo hoe iombonaniza marina tokoa moa ty gouvernementa mipetraka ty mipetraka ny fanontaniana ihany koa hoe ny lalàna koa nge mazava amin'izy io hoe ary efa fantatry ny rehetrarehetra zany hoe rehefa miala ny filo amperinasa ka irotsaka ho fidina izy tsy maintsy mametra-pialana enimpolo andro mialohan'ny le idirana anatin'ny fifidianana zany a de ny filohan'ny sena no mitondra vonjy-baika ny firenena mandra-pahazo ny filovaovao moa zany mazava ho azy ny atsika eto moa zany amin'ny fahasivy amby folo ny volana janoary no tokony mipetraka zay filovaovao voafitim-bahoaka zay ohatrany efa misy antso zay moa marina zay tenen'ny namana gaeton zay hoe le izy a zavatra efa fantatrao hoe andrasana zay le fotoana efa hainao zany hoe vao mipetraka teo am'le toerana anao de zao miandry arapitso sy ravakapitso tapitapika eo ianao iala fa tsy vitako io tsy manao an'io ary raha ohatra ka niala am'le mafilohany teny mirandolona mihitsy zavatra hafa zay miaraba anao avy any ambilo miaraka amitsika zao ndao tonga de eto ary ny faneo misy coordonné MMM Moussa Ibrahim Abdou coordonné MMM Ambilobe ty agnatin'ny fanehoan-kevitry mazava ho azy fa ny fomba fijery ny antoko politique maromaro hita Ambilobe sy ny MMM noho ny fahitana zavatra tsy mendrika ohatra hoe ataony ACC ny olona manana nationalité français ve no anao kadany volatsika ho fidina eto amin'ny Madagasikara ohatra ny tsy mety zany eo koa fanehoan-kevitry hitaray koa ny fametrahana ny PM no nanimby asany filoteo taloha na ny intérim tokony ho président Sénat no andimby asany président teo taloha nefa ny izao ny PM no mandimby asany président teo taloha nefa ny mazava tsara fa ny président Sénat no tokony mandimby azany nefa ny ireo fo nagnano zay raha tokony nataonao any ohatra ny tsy mifagnaraka ty aminay ka magnambara zahay eto Ambilobe amin'ny districtny Ambilobe fa tsy mety io ary tsy ekena io ary mankahery ny candidat aray ambin'ny folo zay manolo tena amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ka mankahery anareo zay tahaka an'izay koa mazay ty manamanareo andro amanalina am'izay zavatra zay tsy mety misy eto amin'ny firenena ka miara-ombona am'izay zay jiaby ty fa za many resaka am'izao ka mangavy ny ACC mba hatsaro tena engany mba ho latsany fanahy masinareo mba hatsapany marina fa tsy atao firenena gaborarika ty firenena ty fa malahelo mahatsaro mijaly ny vahoaka malagasy amin'ny fiainana misy ankehitriny nefa ny olo eritreretina hiaro ny vahoaka nefa ny zao ny zava-misy ny ACC le tompo teny farany nefa ny io ny fiainana apetraka-ndreo io ny hevitry hitandreo fa mety ka zay moa ny agnanaovany fanehoan-kevitry fitaraigna aty avy aminay amin'ny districtny Ambilobe misaotra nao avy any Ambilobe izy teo nitondra an'izay fanehoan-kevitra zay mazava mono ny resany hoe tokony mandray ny anjara toerana sy ny anjara ndraikiny ny rafitra zay misy eto amintsika mba elana amin'le hoe gaboraraka io ohatra ny ao an-trano ihany rehefa ny mpitantana ataotsika hoe dada sy ny eny ohatra no tsy manao ny anjara ndraikiny araka ny tokony ho izy de na ny zanaka ao an-trano aza lasa maka ohatra ratsy amin'ilay fitondratena sy ny fitantanana ao atokantrano hatramin'ny taona 770 nahazona ny fahafahana zany aloha hatreto fahaleovatena zay tena mahaleo tena ve io mantsy rehefa tena fitorana
de mbola manahirana ihany ny resaka hoe tena mahaleo tena ve isika fa mahaleo tena amin'ny fomba ohatry ny ahoana raha toka mahaleo tena zany Madagasikara zany tsy tokony anana filoha hafa ny filoham-pireneny raha mahaleo tena zany Madagasikara izany tokony ho masy mandidy amin'ny taniny ary masy mandidy amin'ny fomba ahoana moa amin'ny fanarahana ny lalàna zay velona sy misy eto amin'ny firenena izay no tokony ho maridrefy voalohany satria araka ny noresana Andriamatora Albert Jerisoa teo de fifanaraha-piarahamonina ny lalàna tsy nijerena tombony ho andrabe na ho andrakoty na ho andrasoa fa ny ombonana ary zay le fametrahana an'ilay antipisian'ilay lalàna mba hisorohana ny mety tsy fifankazona mety ho ara-kevitra mety ho ara-pisina ao anatina fiarahamonina iray de ny firenena zany ka rehefa le firenena zany tsy misy mba andramo ange asany ray aman-dreny inao ve ao an-trano ary de tsy ametraka farafaratsiny na ny ora hodiny zanaka ao an-trano aza voapetraka tsara zao ny fitsipika ato an-trano de ohatrin'izay ihany io mizarazara ohatrin'izay misy fitsipika momba ny sakafo misy fitsipika momba ao an-trano hoe de samy mihinana zay hitany ve zany na hoe tsy miandry ny olo na ny malagasy zany tena hoe tsy aza mitsaka aloha vazana napitana ho any ve zay de ohatran'izay ihany koa ny firenena fa amin'ny endriny mivelatra kokoa inona ny fitsipim-pitondrana entin'ny fiarahamonina misy atsika mba tsy hisiany fanararaotana ara-pahefana ary io teny manam-pahefana io efa mba manomboka tokony amboarina am'izay io ananam-pahefana reny olona reny fa tsy manam-pahefana zany rehefa tonga ny kabarina tonga ny resaka atao de ianareo manam-pahefana tsisy manam-pahefana zany re tompoko reo olo reo e anana ny vahoaka fahefana reo satria ny fahefana ty amin'ny vahoaka nampindramina azy fa tsy nomena ary io ny fakapana mahazo ny mpitantana eo indraindray rehefa tonga eo de mieritreritra fa hoe zay le manam-pahefana le manam-pahefana tsy marina fa ananam-pahefana nareo ary manao asam-bahoaka nareo lasa miteraka fanararotana ara-toetsaina ara-kevitra ny fametrahana an'izany teny zany hany ka sahany sasany miteny hoe fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena tsy fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena zany re tompoko reny avy amin'ny fitantanana avy amin'ny vahoaka malagasy ihany miverina mankany amin'ny vahoaka malagasy tamberina ndraikitry reny vola ny vahoaka malagasy reny fa tsy vola tany paosin'ny filoham-pirenena na nisy aza ny fampanantenana nataony tamin'ny fotoanany filoham-pirenena teo aloha nampanantenana ana ny karamako ataoko an'izao omeko an'izao raha zay de zavatra hafa fa raha to ka mbola ao anatin'izay hoe afananam-bahoaka na ny fitaovana tafiditra ao anaty zay mpiasam-bahoaka ny olona de tsy tokony isy endrika fanararotana am'le malagasy hoe avy aty aminay ty tsy avy any ary ny malagasy tokony mahafantatra an'izany ny volantsika mianakavy ihany re tompoko no anajanantsika fa tsy hoe namorona vola vaovao izy tadidiko tsara nisy fotoana nahazo fampindramam-bola avy amin'ny firenena frantsay ny malagasy vao tsy ela tamin'ny mbola teo amin'ny fitantanana ny filoha teo aloha de ny fanambarana de nahazo vola tamin'ny filoham-pirenena frantsay ny filoham-pirenena malagasy diso ange zany e fifandraisana eo amin'ny firenena rotota no resaka raha voatran'izay satria solotena ny vahoaka malagasy solotena ny firenena malagasy ny filoham-pirenena fa tsy izy tenany no mangataka an'le vola isika mianakavy mibaby an'iny trosa iny ary zay no nahatonga ny resaka an'le etika politika teo rehefa tonga raha vao olona tsy manana an'izay etika politika zay no tonga eo amin'ny fitantanana de ny tenany ihany ny fatana ny ankohonany ihany ny fatana ndresana moa ny teniny folo hoe ka natonga anaka an'le zom-pirenena nge ho any zanako iza kosa ny tsy anao zay zavatra raha ikanza rehefa mpitantana zany tompoko de miala aloha apetraka ery amin'ny sisiny ery ny tsy afangaro amin'ny mahafiloham-pirenenao ny maharay-pianakavinanao satria ny mahafiloham-pirenenao de ray aman-dreny ny vahoaka malagasy rehetra ianao fa tsy hoe ray aman-dreny le ao atokantrano ihany de ataonao izay no toakevitra ao ilazana fa hoe ny any zanako no natonga nanao an'io de manamarina zany zany hoe ny vahoaka malagasy avelao eo avelao inona ny fatiny eo inona ny ananany eo inona moa mba ananany na ny ananany aza nge tsisy e no anina rapitso afaka telo volana vao tadiavina trosa ka asa
le endriky nitrosa nge samy mitrosa daholo hoe ny vahoaka malagasy mitrosa fa izy tena ny any mamerina an'iny fa ny mpitantana rehefa mitrosa de izy le mbola efa mitady ny trosa amelomana ny tenany no mbola amerina an'le trosa izay nampidirina ho an'ny firenena na manaka ito oui somary mazava zay fa somary iverenako kely le resaka fahefana teo satria eo mihitsy zao ny miteraka nyity olana goavana zay atrehantsika ty am'izao fotoana zao ary tsara tokony ho azavaina misimisy kokoa zay hoe ny fahefanany e ka tsy hoe ho an'ny mpitondra fa nampindrabin'ny mpitondra ho an'ny nampindramin'ny vahoaka ho an'ny mpitondra e de zay fahefana zay zany a no ezahan'ny mpitondra teo aloha sy ny mpitondra am'izao fotoana ny filoha teo aloha sy ny mpitondra am'izao fotoana ho ezahana ho tazomina araky n'izay farafahaizany azy hany ka tafiditra any anatina tsy fanarahan-dalàna zay hita hoe mibaribary tanteraka amin'izao fotoana zao ary efa maromaro moa no miteny hoe efa mipetraka angeny resaka hoe coup d'état institutionnel teto amintsika zany hoe tsy légitime intsondro zany a le gouvernementa collégial am'izao fotoana zao no izay hoe karazana fisiny zay coup d'état institutionnel izay raha ny ho resantsika ihany koa manaraka an'izay hoe io resaka fahefana io anieny no tiany mpitondra ho tazomina am'izao fotoana zao tadiditsika tsara le antson'ny solotena avy any vavatenina teo fa efa mandeha kely ny karazana teritery sy ny fanambatambazana zao am'izao fotoana zao any amin'ny faritra rehetrarehetra any e misy amin'ireo beny tanàna misy amin'ireo olombofidy eny amin'ny faritra reo nge mitaraina ihany koa e satria ohatrany azony tsy fidiny izy zany manaiky tsy fidiny a izay faneriterena azy zay amin'ny toerana misy azy ohatra raha iresaka fotsiny tsika am'le resaka hoe fizarana moto natsidiky ny solotena avy any vavatenina teo nge misy maromaro ny olona terena fotsiny zao hoe hatramina mpampianatra ary a tamin'ny reny fotoana reny tadidiko tsara misy mpampianatra hoe hozarana contrat de travail ianao a de terena fotsiny le mpampianatra hanao loko volobosary moa zany tam'zany andro zany tam'le filoha teo aloha forcena fotsiny le mpampianatra am'izay fotoana zao ary amin'ny ankehitriny ihany koa misy hoe hitazomana sy ifikirana an'izay fahefana zay zany a de misy le hoe ohatran'ny tsy hoe ohatrany moa zany fa resaka fitany ilana raha filazantsika anazy a ka antony mahatonga an'ireto candidat reto ivondrona zany hoe tsy mety kosa zao a tsy aradrariny kosa ty zavatra miseho ty satria ny lalàna ne mazavy raha resaka fifidianana no atrehantsika ny lalàna mipetraka mikasika amin'ny fifidianana ny tokony ho arahany fa tsy hoe hiala an'izay lalàna zay anao atrany hoe angalatra départ indray zany ianao ao anatin'le izy de jerentsika tsara fa ny resahako teo moa le resaka hoe neutralité na administration maromaro nge ny ataontsika hoe fitaovam-panjakana na olo-panjakana ampiasaina am'izao fotoana zao e nefa ny parti contre na ny ataontsika hoe tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra zany am'izao fotoana zao a voafehy tsy afaka maneho hevitra etseroa tsy misy intsony fahafahana mamory olona io zao farany teo nangataka le candidat raiky amby folo mbola tsy fantatra tsara moa ny tena toy ny hoe ahoana ny avoakan'ny préfet mahakasika an'iny fangatahana iny de ireo rehetrarehetra reo zany a anaporofona fa hoe manao zay fomba rehetra ifikirana eo amin'ny fahefana ny mpitondra io anefany a fifidianana no resantsika fifidianana ny resantsika de ny fifidianana aleo ny vahoaka zay tompon'ny fahefana zay a no ametraka izay olona hitany fa mahomby a izay olona hitany fa anaraka lalàna izay olona hitany fa anatsara ny fiainany a ao amin'ny fitantanana ny firenena ny vahoaka mantsy ohatrany hoe tompony mangatakatany ihany ianao ny tompony le izy inona no ataon'ny olona rehefa te hahazo zavatra ray any aminao izy rehefa te hahazo zavatra ray any aminao ny olona de aratsiny aloha le zavatra eny aminao rehefa vita ny manaratsy an'iny a mora kokoa ho azy ny misintona an'iny zavatra eny aminao raha mijeritsika ny tantara ny Madagasikara anisany no aratsiana ny kolotsaintsika aloha mba ahafahana naka an'ilay tany de raisina am'zay zany le ao amin'ny resaka politika ny ataon'ny mpitantana amotsy le mpitondra fanjakana satria fanjakana zany tokony misy mpanjaka tsoke le mpitantana eo le nampindramina le fahefana
aratsiny mihitsy io fahefana io mba hahafahana misitona an'lay fahefana eny ampelatanany vahoaka. Inona ny endrika isehony zay fanaratsiana zay? Lazaina fa tsy tsara ny mamboly-korotana. Zareo miteny manakorotana ny vahoaka rehefa mitady an'le fahefana. Mety misy olo tena hitatsika anatina fiarahamonina eny mahasamy teny ny firaisamonim-pirenena, ny antoko politika, ny fikambanana. Reny angely sy olo tena an'le vahoaka mampanelo lakilosy efa tsy izy tsony io. Aratsiana le fahefan'le vahoaka hoe nareo de mamboly korotana. Ary rehefa tsy vita ny manaratsy de terena ororona. Izany zavatra zany de anisany mahatonga an'lay tsy fahatokisan'ny vahoaka tsony kory avy hoe tena ohatrany efa tsy izy tsony ary tsy ny vahoaka kory rehefa tsy mahazo tsy afaka miteny sy tsy avela miteny de midika zany hoe manaiky izy aloha am'izao fa aza dinoana misy farana zavatra rehetra. Asisika fanikely aloha de iverina eto ihany zahay rehefa avy eo. Fanikely aloha anaraka fanikely tsika de toizana ny resaka rehefa avy eo. Miverina eto indray sika iverenako iatraniny ana le resaka hoe gouvernemanta ifarimbonana teo. Ny zavatra misy anie namana sy de ny hoe araky ny voalazako teo hoe nisy anie ny coup d'état institutionnel napetraka tao zany hoe tsy fanarahana ny araky ny voalazan'ny lalam-panorenana mahakasika io fametrahana ny gouvernemanta ifarimbonana am'izao fotoana io, zany hoe izay fametrahana gouvernemanta izay zany de efa mampiseho sahady amin'ny amitsika zao hoe misy ny fitanilanana
eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra, misy ny fitanilanana eo amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny firenena, zany hoe ny gouvernemanta zany a no mibaiko, ny gouvernemanta ihany koa no mametraka izay zavatra tiano atao ao anatin'ny fitantanana ny firenena. Ny porofon'izay raha tsy teny de ny fahafahana maneho hevitra sy ny fahafahana mamory vahoaka ankalamanjana ataon'ireo mpanao politika eto amintsika moa zany mazava ho azy a betsabetsaka ny pomban'ny fitondrana izay afaka manao izany a faneho-kevitra zany sy ny famorim-bahoaka zany ankalalahana, ary efa ny rahantsika nahita reny zavatra niseho teny amin'ny CCI vato reny a, ny rahantsika nahita ihany koa le zavatra nisy teny amin'ny palais des sports reny zany manapirofo fa misy an'izay fitanilana izay a raha resaka faneho-kevitra no resantsika. Mbola misy ihany koa ny ataontsika hoe fitanilana amina resaka fitantanana ny raharam-pirenena, satria ny raharam-pirenena ny tsy hoe ho an'ny mpitondra rery ny firenena am'izao fotoana zao e, ka ny voalazan'ny lalàna ny mazava ihany koa de tsy tokony ampiasa ny fahefam-panjakana, tsy tokony ampiasa ny olom-panjakana ny mpitondra amin'izao fotoana zao. Misy antso avy any amin'ny faritra ihany koa ampidirintsika rehefa avy eo fa hotoizantsika ihany ny resadresaka namana sy ie andra izay antso zay mihitsy sika raha ohatra efa voninao izy andao sy nafagnikely aloha andrasana azy a de hotoizantsika zay resadresaka zay namana endrikaza koa efa eto amin'ny ilany eto a hitondra ny resadresaka toy ny zay rehetrarehetra vao resaka teo zay tsy mivoana am'izay kory ny angaretina ho an'ny ity anio ty. Ie misy ny solotena ny olo-pirenena ho an'ireo tsy afaka miteny zany de mba misy ihany ny afaka miteny de omena sehatra izy ao anatin'izao angaretinao izao avy any amananjary hitondra ny fahitany zay le sany teo hoe anisan'ny antony fisiny zao fandarana zao ny fanomezana sehatra ny olo-pirenena ilaza ny marary azy, ilaza ny fahitany ny fiainam-piarahamonina am'izao mbola mandeha amin'ny tokony ho izy ve sa tsia. Asa na efa tafiditra izy na mbola tsy tafiditra. Raha efa tafiditra ianao de afaka miteny avy hatrany. Mbola tsy tafiditra? Mbola tsy tafiditra izy a zay. Fotoana vitsy mialohan'ny hidirana amin'ny fampielezan-kevitra moa sika zao a de mbola miteraka savorovoro eto amin'ny tany sy ny firenena ny mahakasika an'izay hoe fizotran'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity a. Anisan'izany ny hoe tsy fananana nationalité zo-pirenena malagasy ho an'ny candidat sasany a. Mazava nefa ny voalazan'ny lalàm-panorenana fa raha toa ka olona tonga taona feno taona mangataka ny zo-pirenena vahiny a dia very ho azy ny zo-pirenena maha-malagasy. Tsy tokony petahana ady hevitra izany a, ary misy rafy fitsarana mahefa eto amin'ny tany sy ny firenena tokony an'izay ny fanapahan-kevitra amin'ny fanandrifana a, ny fanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Saingy izany ny zavatra mitranga fa ny mifanohitra amin'izay. Izay antso zavatra anankiray izay dia miteraka savorovoro sy ahiahy ho an'ny vahoaka malagasy a, indrindra fa ny olona feno taona voasoratra anaty listim-pifidianana ka handray anjara amin'izay hoe fifidianana filoham-pirenena izay. Miteraka ahiahy ihany koa le izy a eo amin'le hoe fomba fandraisana fanapahan-kevitra eo anivon'ny androm-panjakana sy ny raha-pitsarana izay misy eto amin'ny firenena. Izay sy fampitokisana izay nefa dia azo antoka sy azo heverina fa hiteraka tsy fitoniana ara-politika sy ara-sosialy eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fomba nandrafetana ny listim-pifidianana satria aty aminay ety zany dia maro ny olona manana an'le tapakila ny carnet nakana ny anarany ny soratany anarana ao anaty listim-pifidianana nefa raha atao ny fanamarinana andeha any amin'ny fokontany mijery an'le
kara-pifidianana dia tsy mahazo karatra ireo olona midika zany fa verozoa avy hatrany ireo olona ireo a vokatry ny sy mahatafiditra ny anarany ao anatin'ny lisy-pifidianana. Anananay profo moa zany rehetrarehetra zany a dehibe ny sosy aty aminay a fa tsy voasoratra ny anatin'ny lisy-pifidianana ka nisy fahasoratana ny anaran'ireny olona ireny dia miteraka fahaverezan'ny zony a amin'izay hoe fifidianana zay. Dika zany fa fifidianana sy andraikan'ny rehetra anjara na dia nanana ny finiavana sy ny fisitrahana ny zo sivily ara-politika le olona tokony andray anjara amin'ny fifidianana. Ka misy fahatomombanana be dehibe zany hita soritra sy mivaingana amin'izao firososika. Tapaka ve izy teo? Ok, tapaka izy teo. Eny ary zay indrindra mantsy ny antony mbola mana-pirofo foana zany zavatra zany hoe isika mpanao gazety dia manana anjara andraikitra zany tsy maintsy mitondra fanazavana, tsy maintsy mitarika ny adihevitra andehany amin'izay lalan'izay satria ny resaka teknika zao izy teo ny fikarakarany seny ny fifidianana raha ny tokony ho izy dia teknika zany hoe zany teknika zany tsy tokony hoe isy resaka politika na isy resaka mamofopofona zavatra hafahafa zany fa hoe teknika. Inona moa le teknika? Tsotra be le izy tia ny fifidianana dia zao ny lalana andanana amin'ny fifidianana io, zao ny fomba natanterahana an'io manaja ny didy amandalana rehetra ampiasana ny volam-bahoaka ilay fifidianana sy ny sisa dia tokony iken'ny rehetra ary tokony milamina zany. Ny anankiray koa tokony tsy hitanila koa izy namana ny kaja satria rahantsika nalala zao teto amin'ny firenena natao seny zany tany amin'ny fanombohan'ny volana oktobra amin'le fampiasana n'ilay teknôlôjia amin'izao zany tablety izany nampiasana satria rehefa tena natao ny fanadihadiana dia tsy ny vahoaka rehetra tsy ny faritra reto Madagasikara nampiasana le tablety fa ho an'ny sasatsasany asa endrika fanambakana ve zany sa ahoana. Zay indrindra le teboka mantsy asongadiny olom-pirenena zay nanipihako le resaka teknika teo tafiditra ao anatin'izay zay nresanao zay dia le ny re olona tsy havanana kanefa ny antony nametrahana an'io seny io ane raha tsaroantsika tamin'ny 2013 tsika niatrika fifidianana atao rinana crise politika tetezamita na haritra 10 taona teto dia ny hoe amin'ny fomba ahoana ny fampatokisana satria tamin'izany fotoana zany ny acteur rehetra dia tena atao anatina méfiance daholo hoe zay tsy mahatoky an'izao tsy mahatoky an'izay fa amin'izao fotoana izao mihitsy ilay tsy fahatokisana le resaka teknika mbola vao teknika fotsiny zay dia miresaka le olona aty aminay aty misy tsy ao anaty lisy-pifidianana amin'izao fotoana zao misy message marobe voaray hita hoe atao aminay olona 7 no tokony hifidy 3 nahazo kara-pifidianana ny sasany ray mahazo kara-pifidianana 2 sasa mahazo kara-pifidianana 3 tsika nefa ny lokaloka hoe efa milamina le izy na resaka teknika fotsiny aza zany ny resahana momba ny senia dia feny fepetra ilazana hoe misy zavatra mila amboarina misy fitavozavozana be dehibe zany mety misy antony mahatonga an'izany io ange misy dika ilay volan'ny fanoretana mba azonareo saratsaina ve hoe 140 milliards ariary le nieritreretana tamin'ny voalohany hoe naovana fifidianana dia tampotampoka dia ndao ary ataontsika 80 za moa zany dia neo za hoe mba kalitaona fifidianana ohatry le hoana ny vita amin'izany ny antony nefa nahatonga ny reny rehetrarehetra reny hoe tsy matotra arabola le fifidianana mety olana amin'ny fitantanam-bolam-panjakana io misy vola tokony efa nomana 10 taona angeny efa fantatra fa isy fifidianana fa io ihany koa ny zava-nisy ara-politika eto amin'ny firenena zay mety tsy atokisan'ny olona anao za raha nandray anjara reto le partenaire reto mba andray anjara mba tsy hoeniny io zany le ohatry tsy paipaika kely natao zany antony rehetrarehetra zany mbola any amin'ny resaka teknika fotsiny tsika dia efa mahita hoe misy problème be eto ny resaka hoe fokotany inony ity izy birao fifidianana mbola tsy misy lista hatramin'izao cartographie zany angere olona tena goavany mila fantatry ny candidat tsirairay mantsy hoe aiza no andefasako ny déléguéako fa tokony misy délégué-na candidat tsirairay isaky ny birao fifidianana fa amin'izao fotoana zao mbola tsy fantatra zany le cartographie électorale hoe makaiza dia ahoana ny toy dia ohatry ny ahoana zany oloniza rery zany no any rehefa tonga ny fifidianana dia eo ny momba ny hoe dia misy fokotany misy fantôme hony dia za aloha matahotra fantôme fa dia inona no ateraka zany vao teknika ny resaka politika moa zany mazava ho azy ny verimberina teo fa maninona moa tsika ny mamerimberina ty resaka hoe naturalisation ty tsotra be le izy isika malagasy ny firenena rehetra zany zay niazakazaka tany amin'ny fandrosoana dia tsy maintsy nandray point anankiray hoe eto ny anay point de départ Chine ohatry zany i Rwanda ohatry zany
et Afrique du Sud ohatra nanana olana fa tsika teto Madagasikara nisy événement izay efa niotrerentsika hoe révolution natao teto nanomboka 72 91 nandeha ny 2002 nandeha ny 2000 fa rehefa jerena le izy inona ny ahoana inona ny tena toina ary tonga hatraiza le izy za tsy tena hoe révolution na tsy tonga volana ve zany le natao mba nisy fikasana tsara foana tamin'ireny vanim-potoana reny tamin'ireo ray aman-dreny fikasana tsara ho an'le firenena fa ny zavatra tsy maintsy ekena kosa ary zavatra irahantsika mahita de hoe niverimberina foana isaky ny misy fitakiana isaky ny misy crise hoe de nisy fanarahan-dalàna mpitondra mangoroka reny mpitondra tsy manara-dalàny mpitondra manao mpimamba fananam-panjakany mpitondra rehefa ny hafa de enjehana fa rehefa izy samy zao de manao akondro mifanafindravinao hoe de mifampiaro ao hoe mampiasa ny fahefa-panjakana iarovana teny de zany mifandimy teto fa am'tindray mandeha ty mbola misy zavatra pire lavitra anao zany ity enjeu anyty resaka hoe malagasy feno mitondra firenena sa tsy ity tsy maintsy resana zany io naazavanytranga ary mbola tadiavina ho averina indray le izy zay indrindra misy zavatra ataotsika hoe ho an'ny olo-pirenena tsotra mantsy de zao tsy te iresaka zavatra be deabe ary io no antony anararotany mpanao politika ny olo-pirenena tsotra matetika raha vao hoe zay tsy mahakasika anay zany tsy ntsisy fa rehefa ohatra zao tsika de miezaka mampiasa le voambolana ho azon'le olo-pirenena tsotra foana manazava nyty raharaha anankiray ty le izy de zao hoe ity taony ty tsy ataoko hoe angamba fa raha tena mieritreritra tanyra zanytsika de tsy maintsy apetraka tsika kiondalana mba tsy hiverenana tsony inona moa le tiako tenenina mba ametrahantsika point de départ hoe manomboka eto tsika de mitovy daholo am'izay rehetra manoloana ny lalàna manomboka eto tsika de misy filoha-pirenena manara-dalàna lany fifidianana manara-dalàna mba hisy toy an'ilay ataotsika mihitsy hoe mba efa endrika fanomboana demokrasia tena izy fiasa-pahefanara-pomba demokratika efa mba nisy an'izany nirairana tamin'ny fivoriam-be ny vondrona afrikanina farany zay tena nirana ary Madagasikara indrindra voaresaka tao anatin'izay voaresaka manokana satria efa nisy an'iny iny resaka famindra-pahefanara-pomba demokratika iny ny zavatra mitranga zany ny farafahakeliny de hoe miezaka tsika mametraka nyty kiondalana lehan'ny firenena ty ametrahana famarinana ny aino ny fanazavany ray mandeha teo anivony FFKM zala omaly fa ozy aho hoe raha ohatra ka miainy feno fieritreretany fotsiny tsika ka mahafantatra lanja zany hoe fahamarinana zany sy ny hoe fitoniana ateraka zany de tsy tokony misy ady hevitra be ampiarina ny lalàna nisy nandika lalàna teo ok ny zava-dehibe indrindra de hoe ampiarina ny lalàna de mba manaiky an'izany fa ny olana ange eto hoe ary zay ny ahiny tsika io mety hoe mikopakopaka crise politika irefotra be tsika io fa am'izao fotoana zao aloha mbola mitakobonao le izy de samy mbola ohatrany hoe mbola mangatsitsika io fa na ny olona miteny aza hoe alefaso io fifidianana io fa matahotra fifidianana zay tsy manao fifidianana io mety tsy mahatsapa-kory izy hoe andefa ny fifidianana io fa aty ambadika aty mikopakopaka mitsotsoka ihany an'le crise satria tsisy ninina miantoka manoloana an'ireo ayara teknika aya amy resaka politika tsy irefitra le izy satria zany le tsy fileferana anatin'lay fahita fa tsy manara-dalàna sanatriny zany lasa mony sany eto miananao enikaza so de mba zay mihitsy le irina ao ambadika le izy satria raha sanatria misy zany fanasinao hoe raha sanatria misy zany de iza mono azo toerana mbola hitantana zany mazava loatra fa le olona efa namindranan'le fitantanana hoe ao aloha eteto ihany ty baolina ty ka raha sanatria sanatria zay le eritreritra hoe io raha misy crise mirefitra be eo de isika ihany aloha mbola mitantana hoe zany mandra-pisiny fifidianana indray zay indrindra le izy ny azo antoka aloha namana isany ho atsika olo-pirenena de tsotra manataranaka tsika malagasy eto fa tsy tokony ho avela ho kianja andehiza ny tambajotrana mafia mpandroba firenena mpandika lalàna eto tsy miteny hoe iza daholo reo ny fitsarana mantsy ny tokony mandefa ny raharaha-pitsarana afatarina hoe ty tena ratsy ty io moa be deabe ny afera teto tokony nahitana an'izany fa amin'ny akapobeny io mahakasika ny firenetsika tsy tokony avelantsika ho kianja anjakany tsy fanarahan-dalàna le firenetsika antony mampatonga atsika telo am'rahalama merimberina foana hoe tokony ho fifidianana madio le irisona satria olona madio le eritreretana ho apetraka
atao de efa tsy fisy le fifidianana madio aloha le tsy fisian'ny olona madio de zay le olana ary fidy raha mana zatra miresaka amin'ny ary io mahafahavoazatsika manao plateau ohatran'zao mais daholo namana tsy ambadika ny heviny zay zoko be zay le olana satria zany tsika mikatsaka am'izao fotoana zay amin'ny fomba hoana reny ametrana rafitra ahafahany fahamarinana manjaka eto amin'le fireneny satria ny raha tsika nalala ny tantara politika ny Madagasikara fa nany voizina sy ny resahana ara ny olana tamin'ny 72 tamin'izany angedy efa ary pireneny tena fitatandao tika tena metraka marina zany hoe malagasy ny tompona andraikitra de 75 nandraisana fanapahan-kevitra hoe alefaso daholo ny vahiny de sy ny sisa de 91 de niverina andray zany tapitra ny repoblika faharoa le olona fa zao ndao hiditra amin'ny erany demokrasia de teraka ny radio rehetrarehetra de hoe demokrasia am'izay zao de sy ny sisa tonga misy an'izany foana miverimberina de androany ny olatsika io mbola olana momba ny resaka demokrasia mbola olana momba ny resaka demokrasia ary ny demokrasia za moa zany de isan'ireo le hoe mila mijeritsika malagasy tsy fantatro any milalam-pandrenana ve ny mila jerentsika am'le izy satria misy demokrasia tena hoe tokony metsika anarana hoe demokrasia malagasy angambany apetraka eto ametrahantsika ny fitsipika sy izay mahaso ny firenena fa iny mbola resaka lalam-panorenana sy ny sisa mihitsy ny mila dinihana amin'izay fa ny zava-misy androany aloha efa misy lalam-panorenana eo misy lalàna eo mazava ny voalazany de tsika de mitaky hoe ampiarina fotsiny zay voalazany lalàna jerena amin'ny fomba mahitsy zay voalazan'ny lalàna ao anatin'io tsisy fitanilana tsisy fitanilanana de mazava tsara io mantsy ny HCC hoe didy tsy azo ivalozana misy fironana rizy mirahalahy am'izao fotoana zao hitondrany ny ady hevitra hoe tsy tokony adina hevitra ny didiny HCC tsotra be le izy tena marina zany fa ilay hoe didy tsy azo ivalozan'ny HCC ane ka didy efa mahafeno ny fepetra rehetra voalazany lalàna fa tokony hajainy fa raha vao mahita ny olona hoe misy didy misy niainga tamina lesoka na niainga tamina hoe nisy lalàna ny dinganina tao ahoana ny itenenanao ny olona hoe tsy azo tenena io na tsy azo resahana io de ajanona fotsiny am'izao le izy tapitra ny ora ny fampizarana anatin'ny angaretona ankasitrana feno de feno enikadza teo ihany koa i gaetan isorana i famara razafy mahazo i raha lebe rajeryso ireo olom-pirenena nandray anjara